somary andeha aviaka eny a rehefa tonga eto amin'ity toerana misy atsika ty a re olo manakaja sy manam-pahefanaka noho izany dia iangaviana isika rehetra ilamina sy aka toerana amin'izay tompoko dia rehefa miditra ato anatin'ny efitrano izy ireo a dia mitsangana isika rehetra sady mitehaka mandra-pahazoana izy ireo ny toerany. Teono ia miara-mitsanga antsika rehetra hiditra ato anatin'ny efitrano andre mety ho ministry ny fahasalamam-bahoaka ampitsanganana ary ho tsena antsika mitehaka mafy be andre mety ho ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo manam-pahefana rehetra izay miaraka aminy rehefa tonga eo ary tsy mijanona ny tehaka antsika raha tsy efa mahazo ny toerany izy ireo.
Mitehakitsika tompoko. Mitehakitsika ho an'Andriamatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ireo manam-pahefana ary ireo olo manan-kaja izay miaraka aminy. Atao mafimafy any ilay tehakatsika mandra-pahaozaoza ireo toerana tompoko. Eo am-pitsanganana satria moa lanonana ofisialy izao atreantsika izao dia eo am-pitsanganana no iarahantsika miredona ny hira-pirenena tompoko. Maso toeransika tompoko. Andriamatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka. Ianareo rehetra olo manan-kaja arakaraka ny laharam-boninahitra misy ianareo tsirairay avy. Ianareo rehetra nasaina ka tonga nanatrika izao atrikasa izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny dia fisaoran'Andriamanitra satria notantanany sy nofombininy isika ka afaka miaona somatsara indray anatin'izao atrikasa izao. Manaraka izany dia faly miarahaba antsika rehetra tonga manatrika izao atrikasa izao ka arahaba madinidinika tompoko lahy manakory malefadefaka tompoko vavy. Tonga eto isika rehetra hanatrika ny fizarana ireo vokatra azo tamin'ny fiara-miasa teo amin'ny fandaharana asa momba ny fahasalamana USAID Access sy ny fitaliavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana ka toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'izany. Ny tapony voalohany dia isy kabary izay ifantombiasan'ireo olo manan-kaja voatendry andray anjara amin'izany. Ary ao anatin'izany ihany koa no anehoana amintsika ny asa vita sy ny vokatra tao anatin'izay fiara-miasa izay. Ny tapony faharoa
dia isy ny fanolorana ireo fitaovam-piasana ao amin'ny birao avy amin'ny fandaran'asa USAID Access ho an'ireo sampandraraha miandraikitra ny fahasalamana eny anivon'ny distrika. Izay arahantsika fankatsary avy hatrany ho fahatsiarovana izao fotoan-dehibe izao. Ary ny tapany fahatelo kosa dia fitsidiana ireo postera izay hitantsika efa mirantiranty eny, arahana ihany koa fitsidiana tranoheva. Ireo rehetra ireo dia ho elanelan'ny fanentanana samihafa azo antsika efa finaretana mba aretantsika hatramin'ny farany amin'izao atrikasa izao. Izay ary ny ela tompoko lasy tompoko vavy fa iroso avy hatrany amin'ny fandraisam-pitenenana isika, koa satria moa eto Toamasina no misy antsika amin'izao fotoana izao dia asainam-panajana ny solotena amin'ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Toamasina mba handray anjara fitenenany. Raisintsika mitehaka mafy be ny solotena avy ao amin'ny commune urbaine Toamasina. Magnano mbola tsara antsika jiaby zay vory magnatrika eto amin'ity fotoagna maventy be niany ity. Voalohany teny dia misaotra Zagnahary antsika ny amin'ny fahafahantsika magnatanteraka an'ity atrikasa maventy be niany ity. Agnatin'izay koa dia miaraba manokana Andriamatoa Ministry ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamam-bahoaka azafady, sy ireo mpiara-miasa aminy zay tonga eto niany ity. Andriamatoa Jaina solombavam-bahoaka zay tonga eto manatrika antsika eto, Ramatoa sekretera général ny faritra Atsinanana, Ramatoa taliam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana, Andriamatoa solotenany USAID zay mpamatsy vola ny fandaran'ny asa Access, Andriamatoa taleny fandaran'asa USAID Access eto Madagasikara, anareo namagna mpanao gazety sy ny mpiara-miasa rehetra eto an-toerana na ny avy agny lavitra, ao ihany koa nareo civil sy miaramila manatrika eto, nareo mpiasan'ny fahasalamana sy mpanentana ara-pahasalamana manatrika eto, tompoko lahy sy tompoko vavy. Araky ny teny teo dia misaotra Zagnahary antsika satria voafidy manoka ny tanàgnan'ny Toamasina. Isaorantsika ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, ary mbola mamerigny fisaorana n'Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka zay tonga eto midodododo ijery manokana ny tanàgnan'ny Tamatavy, ary mbola mamerigna ny fiarabana Monsieur le Ministre ny amin'izao fahatongavanao eto zao hita tokoa fa tegna tia vahoaka anao ary mitsinjo ny vahoaka malagasy, satria resaka fahasalamagna ny resaka fofonegnin'olo mihitsy ny ao agnatin'izay. Ka raha mba sitraka atsika andao mba hagnano bravo hely atsika ho an'Andriamatoa Ministre zay magnatrika atsika eto. Nampitondra hafatra Andriamatoa ben'ny tanàna Monsieur le Ministre ny amin'ny fialantsiny maventy zay napetrany, satria satriny de satriny ny agnotrony eto androany fa iarahantsika mahalala ny fahatongavan'ireo mpitondra fanjakana maro eto an-tanàgna dia araky le obolagna zay hoe sampagnandalagna fito faladia toka, dia nizaraigny ny andraikitry dia ny tegnako lefitra rakoton'andrasana Davida no miaraka aminareo eto androany, dia mametraka an'izay fialantsiny zay Andriamatoa Ministre. Ny fisaoragna avy aminay ato amin'ny commune urbaine dia mitafotafo tokoa satria fantatsika fa hita Matavy dia agnisan'ny tanàgna faharoa amina grande ville raha ny eto Madagasikara manokana ny resahana, toeragna be mpivezivezy ary agnisan'ny misy mpizahatany maro, ka notsinjoviny fitondram-panjakana atsika na mihaino zareo fagnomezana rehefa avy eo zay mbola iarahantsika mahita, ankasitrahana zareo avy amin'ny USAID zay mijery ny vahoakan'ny Toamasina, ka dia ozy zay aty antsinanana zay hoe matatera maheky fa ilainay zao zavatra ataonareo zao ary magnampy betsaka
ny vahoaka ny Tomasina. Koa tsy atao lava ny resaka fa dia fankasitrahana, fankatilemana avy aminay commune urbaine ary manokatra varavarana tanteraka zay raha mbola zavatra makasika ny vahoaka ny resahana ary mbola vonina trany anohy ny fiara-miasa aminareo ato amin'ny fahasalamam-bahoaka sy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Koa dia tongava matetiky monsieur le ministre ataovy maromaro mihitsy raha atao an-tanàgnany Tamatavy anaovy programme maventy fa dia ravoravo zay mahita anazy aketo raha tsisy lamozika fogna vao tsy nandihy. Koa dia mirary atsika avita soamantsara nyzao atrikasa zao misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Ankasitrahantsika ny solotena avy ao amin'ny commune urbaine Tomasina ny amin'izay fandraisam-pitenenana izay. Izao indray isika dia manasa-panajana andramatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana hampafantatra antsika ireo vahiny manakaja izay tonga manatrika antsika amin'izao fotoana izao. Raisitsika mitehaka ihany koa ramatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana. Manakory aby antsika Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka izay mpitarika itsika ato anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana. Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Tanambaomanampotsy, Ramatoa taleny kabinetra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy isika rehetra mpiara-miasa ary ny mpiara-nombonantoka. Tonga tsy miarahaba hony namany tezitra ka dia niarahaba tolotra ho anareo dia ohatra ny masoandro be lohataona ka dia manenika nisy tokom-baravarana ary mipaka hatrany amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy. Ary mialatsiny ihany koa raha mandray fitenenana eto anatrehanareo ray aman-dreny. Tsy hagnano hoe mampaza zany ahozinay aty ka le madinika ndraika iritika ambonin'ny maventy. Mialatsiny amintsika jiaby. Ny anjara fitenenako moa dia ampafantatra an'ireo vahiny izay tonga manatrika etona ka ny manainga ampanajana an'ireo voatonina anarana sy ny laharam-boninahitra amin'izay fanendrena tsirairay izay. Voalohany dia Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka izay mpitarika anay ao amin'ny ministera amin'ny fahasalamana. Manarak'izay dia ny Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Tanambaomanampotsy izay hitondra teny any amin'ny vahoaka sy hijery an'izay zavatra rehetra manaintaina ny vahoaka izay iarahana amin'ny mpiara-nombonantoka etona. Ao ihany koa Ramatoa taleny kabinetra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ramatoa sekretera jeneraly ny gouvernoura ny faritra Atsinanana. Ao ihany koa ianareo mpamatsy vola ny représentant ny SAID avy ao Antananarivo. Andriamatoa taleny tetikasa ao amin'ny USAID ihany koa ao Antananarivo. Andriamatoa solon-tenan'ny ben'ny tanàna eto amin'ny Toamasina renivohitra. Eto moa dia nialatsiny izareo amin'ny prefectura fa ny adidy sy ny andraikitra sy ny ministra tonga dia tsy misy na ny solon-tena ray aza eto. Andriamatoa ao amin'ny solon-tenan'ny deputen'ny Vatomandry, Ramatoa solon-tenan'ny deputen'ny Vatomandry. Andriamatoa talen'ny CHU Analaknina hôpital B.
Ianareo mpiara-nombonantoka na eto an-toerana na avy any Antananarivo ihany koa dia tsisy anavahana fa dia eto avy koa izy ireo. Ary ny médecin inspecteur ihany koa angamba angatahantsika nitsangana ny médecin inspecteur 7 ato anatin'ny faritra Atsinanana. Makasitraka izay no ny atolotra ho antsika ireo vahiny nasaina miaraka amin'ny vahoaka rehetra sy ny agent communautaire ihany koa angamba ny atsangatsika ihany koa ny agent communautaire izay tonga eto. Tsy mahavita tena mantsy ny piasa amin'ny fahasalamana eto Atsinanana fa dia miaraka amin'ireo agent communautaire ireo izay no antony anjanganantsika anazy ka dia izay no anjara fitenenako ka dia mankasitraka antsika rehetra tompoko. Ankasitrahantsika Ramatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana ny amin'izay fampafantarana izay dia efa mifankafantatra zany tsika izao ato anatin'ity trano ity fa averintsika indray mandeha ny tehaka ho azy. Eny ary mbola ato anatin'ny faritra Atsinanana ihany dia manatrika antsika eto ihany koa Ramatoa sekretera jeneraly ny faritra Atsinanana ka dia manasanao ampanajana tompoko andray fitenenana raintsika mitehaka Ramatoa sekretera jeneraly. Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo délégation mafonja miaraka aminy. Andriamatoa solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Manampontsy. Ramatoa talemparitra ny fahasalamana eto Toamasina. Andriamatoa talen'ny fandaranasa USAID Access eto Madagasikara. Andriamatoa solontenan'ny ben'ny tanànan'ny commune Ambonivohitra Toamasina. Ianareo mpanao gazety tonga eto marobe. Ianareo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ato anatin'ny faritra Atsinanana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohany teninay dia mitovy amin'ny voalazan'ny ben'ny tanànan'ny Toamasina ty. Misaotra Zagnahary tsika jiaby mbola samy velonay niany ity ke mbola afaka nagnatrika ity atrikasa izay nikarakaraina ny talemparitra ny fahasalamana iarahana amin'ny fanjakana foibe avy any Antananarivo ity. Faharoa magnaraka izay dia miarahaba antsika jiaby tonga eto. Miarahaba antsika namaly ny antso izay nataon'izy ireo fa tonga maro isika. Miarahaba manokana ny Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka izay voatendry indray notendreny ny filohan'ny Repoblika sy ny lehiben'ny gouvernement hitantana ity ministera ity indray izay aty amin'ny faritra Atsinanana dia miarahabanao ary mirary soanao Andriamanitra hanome anao fahalalana sy fahaizana ahafahanao mitantana soamantsara ity ministera izay napendraketin'ny fanjakana aminao ity. Mitondra ny teny amin'ny alalan'ny faritra Atsinanana sy ny préfecture no hitsanganako eto. Noho ny fandaminana misy eo amin'ny 2 tonta, Andriamatoa préfet Toamasina miaraka amin'ny ministry ny atitany izay tonga eto fa ny tenanay no miaraka amintsika aty ka dia misy olotena ny préfecture sy ny faritra Atsinanana no atongavana eto. Manaraka izany dia mankasitraka nareo izay nametraka ity tetikasa ity aty amin'ny faritra Atsinanana. Raha vao tonga teo zany nanontany dia aiza ny toerana iasany ity tetikasa ity dia nambaran'izy ireo fa tao anatin'ny fokotany 770 ao anatin'ny commune raiky amby 90 ao anatin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Atsinanana dia niasany izao tetikasa zao ka dia mankasitraka ny ministera izay nisafidy ny faritany Toamasina
ary indrindra fa atrany amin'ny fokotany tsirairay a dia nahitana izao tetikasa izao ka tsy hainay a ny tsy ankasitraka. Ny manaraka izany dia mankasitraka ihany koa izahay satria hitanay amin'ny fandaharan'asa fa mbola fandaharam-potoana fa mbola misy ireo fanomezana izay omena ajanona aty amin'ny faritra Atsinanana koa dia ankasitrahanay izany. Ny faritra Atsinanana dia vonona trany amin'ny fiara-miasa mitodika amin'ny mpamatsy vola. Raha misy tetikasa ovatsimina vola ka hitanareo fa netiny nataon'ny faritra Atsinanana dia mbola mangataka trany ny famatsim-bola aty amin'ny faritra Atsinanana ahafahana mampandroso indrindra fa ny amin'ny fahasalamana, ny fahasalamam-bahoaka izany. Ny faritra Atsinanana ihany koa, ny préfecture dia mivoa midanadana ho antsika ny varavarana. Vao tsy ela izahay no nanao ny plan régional de développement izay nandrafitra izany nandritra ny fotoana maro ary tafiditra ao anatin'izany ary nisy solon-tena avy taty amin'ny fitalevam-paritry ny fahasalamana nandray andraikitra amin'izany ary noanay fa misy tetikasa maromaro nampidirin'izy ireo mifandraika amin'izany plan de développement régional izany. Tsy ho lava resaka izahay fa dia mankasitraka ary araka ny fandaharam-potoana voalaza ao moa dia mbola ao ambara eto izany vokatra azo nandritra izany tetikasa natao taty amin'ny faritra Atsinanana izany koa dia mamerina fisaorana indray misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Saotra tompoko. Ankasitrahantsika Ramatoa secrétaire général amin'ny faritra Atsinanana ny amin'izay fandraisam-pitenenana izay. Somary efa lavalava ihany izay fandraisam-pitenenana izay ka izao tsika dia isento kely ijery horonan-tsary fohy izay ampahafantarana antsika ny fomba fiasan'ny access rehefa manohana ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny vahoaka. Ndao ary. Mandiana manatona ny olona. Mianara aminy. Tiavo izy. Mianga amin'izay efa hainy. Manorena amin'izay efa nanana. Fa ho an'ireo mpitarika tena mahay rehefa vita ny andraikiny sy ny asany dia ilaza ry olona tarino hoe vita na samrery ilay asa. 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 Ya, izay ny amin'ny horonan-tsary iny izay namafisanay hatrany fa vitanay samrery ilay asa. Fa izao kosa tsika dia iaino ny fandraisam-pitenenana izay ataon'ny solon-tenan'ny USAID izay mpamatsy vola ny fandaharana success. Manasanao ampanajana tompoko, raisitsika mitehaka hatrany ny mpandray fitenenana rehetra. Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Andriamatoa solom-bava-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Antananarivo Manampotsy.
Ramatoa sekretera jeneraly ny faritra Atsinanana, Andriamatoa Talen'ny fandaran'asa USAID Access eto Madagasikara sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ihany koa. Andriamatoa Solitenan'ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Toamasina, ianareo mpanao gazety sy mpiara-miasa rehetra na eto toerana na avy any lavitra, ianareo mpiasa ny fahasalamana sy mpanetana ara-pahasalamana manatrika etony. Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny kafaliana no iarabako anareo sy andraisaka fitenenana eto anio misolitena ny USAID araka ny voalaza teo. Dingana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny fahasalamam-bahoaka no hozarainy eto anio, ka rariny sitsiny sika mpisehatra eo amin'izany sehatra zany raha vory laniny eto. Anio tokoa isika no ny fanome fotoana izara ireo vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny tetikasa USAID Access eto amin'ny faritra Atsinanana. Ny USAID Madagasikara dia manohana hatrany ny ezaka rehetra ataon'ny fitondram-panjakana mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana sy ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Ka dia haravona tsy misy tahaka izao satria porofon'ny asa vita izao banga voavadika izao. Ka hozaraina amintsika eto anio izany. Tamin'ny taona 2024 no nanomboka ny asa ny programa ara-pahasalamana USAID Access mba hiara-iasa Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka hahatrarana ireo fanamby lehibe eto amin'ny firenena, ka isan'izany ny fampihenana ny tany fahafatesan'ny reny sy ny zaza. Tamin'ny alalan'ny fiara-miasa akaiky tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka isan'ambaratongany no anisany tanjona na tratrarana izany tanjona lehibe izany. Faritra 14 no iasan'ny tetikasa araka ny voalaza teo, ka isan'izany ny eto amin'ny faritra Atsinanana. Niara-ny salata amin'ny talepatritsy ny fahasalamam-bahoaka sy ireo médecin inspecteur miparitaka amin'ireo distrika fito eto Atsinanana ireo mpiasan'ny Access, ka maro ireo fomba fiasan'ny arahana molavola sy napetraka. Tao ohatra ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanetana ara-pahasalamana mba hisitrahany vahoaka ny tolotra ara-pahasalamana araka kalitao naiza misy azy. Tao koa ny fanavaozana sy ny fampitaovana ireo tobim-pahasalamana sy ny hôpitaly. Ohatra vitsivitsy ihany ireo tao anatin'ireo tohana maro nataon'ny USAID Access, fa ho avy eo ny tompona andraikitra rehefa avy eo amelabelatra amintsika amin'ny atsipiriana ireo vokatra tanteraka nandritra izao tetikasa izao. Mahatoky ireo tompona andraikitra isatokony eto amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana izahay amin'ny fanohizana ireo asa sy ezaka efa niarahana metraka ireo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tiako no manatitra etony ny fisaorana sy fankasitrahana mitafitafy ireo rehetra izay nisehatra tao anatin'izany fampandrosoana ny fahasalamana iny fotony izany. Isan'izany ny ekipan'ny Access ao Antanambao-Manapotsy, Brickaville, Marolambo, Mahanoro, Toamasina voalohany sy faharoa ary Vatomandry, ary indrindra ireo mpiasan'ny fahasalamana sy namana avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny DRSP, SDSP, EMAR, EMAD, ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ary ireo mpanetana ara-pahasalamana izay niasa tsy ankiato mba anatanterahana ity asa ity eny Kianja. Makasitraka ihany koa ny manam-pahefana eto toerana sy ireo vondrom-piarahamonina izay tena nanao ny anjara asany ihany koa. Antoka lehibe amin'ny fahombiazantsika izany. Andriamatoa Ministra, mitodika manokana aminao aho androany. Nampitondraina ny hafatra avy amin'ny Ramatoa Tale Jeneralin'ny USAID mba hampatsiahy ny fahavononan'ny vahoaka Amerikanina amin'ny fanampiana ny gouvernemanta malagasy mba hampiroborobo ny fahasalamana ho an'ny vahoaka hatrany fotony. Efa ela Etazonia sy Madagasikara ny ara-ny salahy, indrindra eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana, ary ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana malagasy no isan'ny ivon'ity fiaraha-miasa ity, ka izany indrindra no anjara biriky netiny USAID
tamin'ny alalan'ny tetikasa access. Raha hifarana ny tetikasa access afaka volana vitsivitsy, ny USAID kosa dia manome toky ny itohizan'ny asa iarahana tanteraka mba hanorina ho avy lavitry ny rofy ho an'ny malagasy tsy vaky volo, satria pirahalahy mianaly isika izahay tokonareo ary ianareo kosa andrinay. Tompoko lahy sy tompoko vavy eto am-pamaranana dia tiako ny manatitra ny fankasitrahana amin'ny fanoloran-tenanareo, ny fitiavanareo ary ny ezaka nataonareo amin'ity asa masina ity. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Ankasitrahantsika Andriamatoa solotena avy ao amin'ny USAID ny amin'izay fandraisam-pitenenana izay maneho ihany koa ny fahavononany ny amin'ny fanohanana trany ny fahasalamam-bahoaka. Izao tsika dia hijery horonan-tsary indray, horonan-tsary fohy izay ampiseho amintsika ireo asa sy ny tohana izay entiny access. Tawar. Access dia fandaharana asa vatsian'ny USAID vola mandritra ny 5 taona ary miasa any amin'ny faritra 4 eto Madagasikara. Distrika ara-pahasalamana miisa 7 no tohanany access ary anisan'ny tanjona voalohany imasona ny fampianana ny taha-pahafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Miezaka mametraka fanatsarana maharitra ny access amin'ny asa rehetra izay tanterahany mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voakasika voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana. Manamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ny access. Ao ny fampiofanana amin'ny asa, ao ihany koa ny fanaovana tantsorika eny fotony. Imasoany ny access ihany koa ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa ary indrindra ny fampitaovana ireo tompom-pahasalamana sy hopitaly. Ny fametrahana fanatsarana maharitra nefa dia miankina ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana ka miara-miasa akaiky amin'ny rafitra rehetra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny access ahafahan'izy ireo aompy eo amin'ny ezaka fanatsarana mila apetraka. Voakasika ao anatin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ihany koa ny fandrindrana ny famatsiana fanafody mba hisitraka fitsaboana feno ireo marary mila izany. Ny tatitra ara-pahasalamana ihany koa dia izahina mafisina ary atosiky ny access ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba hanafainganana ny asa sy ahafahany ireo tompona andraikitra manara-maso tsara ny valana aretina mety hitranga. Panoana mahatoky ihany koa ny access ao anatin'ny valana aretina toy izao eo amin'ny fanaraha-maso ny fotony, eo amin'ny fandrindrana ny fanangonam-baovao, eo amin'ny ezaka fanaovam-bakisiny ary koa eo amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fisorohana ny aretina. Ny fanatsarana rehetra atao manodidina ny fahasalamana manko dia mila ezaka avy amin'ireo vahoaka mpisitraka izany. Anisan'ny mpanohana voalohany amin'ny fiovam-pietsika sy fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny access izay mirindra ao anatin'ny hetsika be miray. Rehefa tsara sy lavirary manko ny tolotra ara-pahasalamana ary matanjaka ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny dia mihatsara ho azy ny fahasalamam-bahoaka rehefa samy tompona andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Voasoroka ny aretina sy ny valana aretina, voahaja ny zony marary sy ny zony ny mpiasan'ny fahasalamana ary ho tsara karakara ny reny sy ny zaza malagasy naizanaiza misy azy. Izay ny amin'iny horonan-tsary iny. Araka ny hitantsika moa izany ny asa izay nataon'ny access dia tena nipaka teny amin'ny
ifotony ka dia rariny sitsiny raha omentsika fandraisam-pitenenana ny solombavam-bahoaka ka asaina mpanajana ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tany Antanambaomanapotsy mba andray anjara fitenenana. Raisitsika mitehaka mafy be Andriamatoa solombavam-bahoaka. Tsy mijanona sika raha tsy efa tonga aty aloha izy tompoko. Ya, voalohany teninay moa dia faly miraba antsika rehetra, miraba ministra fahasalamana-bahoaka tonga eto andrenivohitra ny faritra ny Tsanganana. Miraba koa lehibe ny faritra Antsanganana Solontegna, miraba koa solombavam-bahoaka Solontegna ny izay fito moa tenako eto Antambaonapontsy. Miraba koa lehibe ny faritra Tsanganana, miraba koa ny fahasalamana, miraba koa antsika vory manatrika eto sy soritiny sy avahana mboniko manana ny fiarabana teo aloha zavatra sapahantsika eto moa dia amin'ny programa ny asany SAID vorintsika lavitra eto isorantsika manokana moa access na vita ny tolona agnatin'ny 5 taona agnatin'ny faritra ny distrika ny 7. Eo moa faritra lavitra indrindra ohatra ny Marolambo amin'ny Antambaonapontsy, Vatomandry, Manoro, distrika ny Brickaville, eto faritra ny Tsanganana moa distrika voalohany sy faharoa. Zany moa dia isorana manokana zareo ny tototo tagnatin'ny 5 taona nagnatanteraka asa sy andavan'izany ka omena marika fankasitrahana na vity asa zany. Isorana manokana koa moa antsika lehibe ny mpamatsy vola ICD dia todiko manokana koa amin'ny ministra ny fahasalamana tonga eto efa namarafara ny asa moa zareo eto agnatanteraka ny sakisandava ny asa agnatin'ny 5 taona ka efa maramparina angamba tsika tama vory eto efa lavitra magnatika ny famarana ny asan'zareo reto. Ka eto moa zao misy le ministra mba hoe angataka fitohizany amin'ny zareo mpamatsy vola reo mba ahafahantsika miroso bebe kokoa agnatin'ny 5 taona. Raha be manokana koa antsika valavitra misy Solontegna agnatin'ny commune agnatin'ny Fokotany voreto mamarina zao fomba tantagna ny asa agnatin'ny 5 taona zao magnambara ny asa vita reto manatrika voreto moa antsika eto andrenivohitra ny faritra Antsanganana zao omena fisaoran'ireo tonga somatsara eto. Faly miraba koa ny tegnanay miraba antsika tsy ankanavaka rehetra voreto. Zany moa dia fa fandaharina amin'ny Andriamanitra moa vorentsika eto engany tody somatsara koa viverina amin'ny tokantragno tsirairay antsika veto manatrika an'izao fivorena eto. Voalohany teninay moa dia sy zavatra maro fa solontegna ny solombavaka 7 moa ny tegnako sy zoko fa zandriny ka mbola noho ny solontegna zany moa iseko eto fa zay dia solontegnanareo lalandava raha misy teny ampita moa dia zay moa magnakatra anazy amin'ny farantampony mangataka ny amin'ny fampandrosoana na eza zany na eza dia zay solontegna-bahoaka dia Madagasikara moa tegnanay. Ka eto moa dia mamafy ny ministra ny fahasalamana mba hitady hiraka ampamatsy vola reo mba ahafahantsika iroso bebe koa amin'ny asa amin'ny fampandrosoana amin'ny fahasalamana isika ambany vola reo. Eo koa mangataka ny CSBD mba ompiana fa efa marisy dia marisy zany fitaova fahasalamana zany ambany vohitra ka mangataka ny mba ampiana koa zany tompom-pahasalamana zany misy ministra ka eto moa dia fa arabena manokana koa anao tonga eto manatrika eto ka solontegna ny solombavam-bahoaka 7 moa dia miresaka zao dia mba hoe omena asakasandavina anao alasana amin'ny asa mavesatra miandry ministère ny fahasalamana dia tafaverina place manao zao dia mba agnome asakasandavany mba hita lalana famatsim-bola ampandroso ny fatry
eto Madagasikara sy vakovolo. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelaka tompoko vavy zay ihany teny fiavy amin'ny solombavamboaka solo tompoko. Akasitrahantsika Andriamatoa Solombavambahoaka Madagasikara izay voafity tao an-tanàmbamanampontsy ny amin'izay fandraisam-pitenenana izay. Mbola naraka horonan-tsary fo ihany isika fa tantara anankiray tena mahatonga saina, tantara marina izay niseho tao amin'ny distrikan Toamasina faharoa, resaka fialana amin'ny fangerena ankalamanjana. Nda ho arintsika topo. Zany be malaza François narako jamba za io. Zafa madiby prozenina zaneto vadiko, jamba ihany koa izy io. Rehefa maloto ny tanàna dia betsaka ny aretina, ary tsapanay marina fa tena betsaka ny aretina na ny tenako zao aza dia tena matetika 7 valan-draha. Dia rehefa tsy misy vola hoentina amin'ny hôpitaly dia efa ataoko tanitanika eny dia vita. Dia anay zany nanao an'le WC satria ny olona zany samy sahirana amin'ny anazy dia tsy maintsy miezaka zahay nanao an'ny anay dia nahavita zahay. Misy ny teny hoe reo aza tsy mahita mahavita dia anareo ndray tsy nisy aloha nisy mafimafy loha ihany teto tamin'ny WC fa rehefa niresena lahatra izy dia nahavita. Dia nisy fiovana be dia be zany le fiainana andavanandro amin'ny adiovana sy ny sy tombo teo aloha. Ny olona zany mba mitantara amin'le mipetrapetraka amin'ny andro-atoandro eny hoe nandrivotra madio aza zany nafinaritra. Salama aby ny olona dia betsaka koa navita kabonay. Amin'izao fotoana izao dia iroso amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izao atrikasa izao isika. Ka dia asainam-panajana ianao Andriamatoa Ministra ny Fahasalamam-bahoaka hanao ny lahatenin'ny fandraika amin'izany. Raha isika mitehaka mafy dia mafy Andriamatoa Ministra ny Fahasalamam-bahoaka tompoko. Tsy mijanona mitehaka isika raha tsy tonga ety aloha mandritra ny fandraisam-pitenenana izy. Toizantsika foana ny tehaka antsika tompoko. Andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara voafity tao amin'ny distrikta ny Tanambao-Manampotsy, Ramatoa Sekretera Jeneraly ny faritra Atsinanana, Andriamatoa Solontenan'ny USAID, Andriamatoa Talen'ny Fandaharan'asa USAID Access, Andriamatoa Solontenan'ny Ben'ny Tanàna ny Komina Ambonivohitra Toamasina, ianareo mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpanentana ara-pahasalamana rehetra, ianareo mpanao gazety izay manatrika etona tompoko lahy sy tompoko vavy. Zava-dehibe ny atrehantsika eto amin'izao fotoana izao satria dingana anankiray izay ahafahantsika ao aminatin'ny fanatanterahana ny politika ankapobean'ny fanjakana izay amin'izao fotoana izao moa araka ny fantatritsika dia mijery ny lafiny maha-olona ary zany lafiny maha-olona izany dia tsy possible tsy ho tanteraka izany raha tsy mijery ny isam-batan'olona isika raha tsy mijery ny olona tsirairay eny fotony ary zany ankasitrahana ny tetikasa USAID Access izay mijery ny santé communautaire na ny fahasalamana eny ifotony. Nanomboka tamin'ny 2018 koa ny ara-ny asa isika tao anatin'izany ary nahafahana nandroso kely tao anatin'izay fahatarana lavitra be izay satria araka ny fantatritsika ny voalazan'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika dia ary marina izany dia mihoatra ny 80 taona ny fahataranatsika na ny retard izay hoenjehan'ny Madagasikara ao anatin'izany fampandrosoana Madagasikara izany. Androantsika dia hijery an'izay aki na ny zavatra azo tao anatin'izay tetikasa izay. Ankasitrahana ny tetikasa USAID Access satria
eraka Madagasikara raha mandeha ny fametrahana sy ny fanamafisana n'izany santé communautaire na fahasalamana ny foton'izany ary atsasany mahery ao anatin'izay hitantsika faritra 4 ao anatin'ny 3 no vatsiana izy ireo vola ary amafisina an'izay fahasalamana ny foton'izany. Ahitantsika hoe ahoana ny elanelan'le fahatarana izay enjehana dia hitantsika zao le sary farany teo horonan-tsary farany teo hoe marina ozy izy zareo ary le mpisitraka mihitsy moa ny antaniana fangerena kalamanjana ny divana eto Madagasikara any amin'ny tany mandrosa efa tamin'ny andro bebe rangory zany nefa tsy nanao an'izany intsony ny olona fa tsika eto Madagasikara fangerena kalamanjana avy dia mila fandraisana lahatra. Ny olona nefa ny zavatra kelikely ohatran'izany dia mitondra vokatra be dia be ho an'ny fahasalamana satria eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 7 isanjaton'ny maladie transmissible na ny arety mifindra dia azo avy amin'ny fangerena kalamanjana. Ny zavatra izay hojerentsika eto zany dia ny capitalisation des acquis ny zava-dehibe, zany hoe le dingana efa vita dia tazoma dia tsy verenana. Fa matetika mantsy ny olona rehefa tsy tohizina ny fanentanana dia adinidino rehefa avy eo dia ho antsika mpiasan'ny fahasalamana dia ny fanohizana n'izay fanentanana izay eny fotony tena zava-dehibe. Ao anatin'izay koa izay anankiray izay nanaova ny tetika asa fandarana sa USAID access ezaka ngeza be dia ny fifandresen-dahatra eny fotony mba ahafahana mampidina ny tahan'ny mortalité maternelle na ny fahatesan'ireny ampiaterahana. Ny tanjon'ny fampandrosoana maritra ny objectif de développement durable amin'ny 2030 dia latsaky ny 70 ao anatin'ny zaza teraka 100,000 na rahetsy ny mety hisy ireny maty. Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia 408 valitsy efa-jato. Efa nisy ezaka natao ihany satria 40 taona lasa izay dia 576 izy io zany hoe mba efa mba nidina kely mba efa mba 168 nidiny fa rehefa jerentsika izany dia midina 4 isa-taona ihany zany. Comorianina zao 150 tsika taloha tamin'izay mbola kely fimemezana izany comorianina zany fa zao tsika resan'ny comorianina dia nefany izay fandrosoana izay fanatsarana fahasalamam-bahoaka izay dia ny tsirairay ny tompona ndraikitra ao anatin'izay. Matetika mantsy izy eo ilika amin'ny olona foana hoe ministère fahasalamana ministère fahasalamana sy fitondram-panjakana fa na mahatsara n'izay fampandraisana ndraikitra ny olona ny fotony izay dia izy ny tompon'ny fahasalamana. Raha hifokasigary ianao dia tsy izany marary fa ianao, raha hisotro toaka ianao dia tsy izany marary fa ianao. Dia indikan'izany le olona mihitsy ny responsable ny fahasalamana dia ny fandraisana tanana izay ny base ny santé communautaire. Matetika mantsy rehefa ohatran'io koa dia hoe santé communautaire dia asa ministère fahasalamana fampandraisana anjaran'ny olona ny fotony ny atao hoe santé communautaire. Be dia be ny komité sy ny fikambanana eny anivon'ny fiarahamonina eny ny ministère fahasalamana dia mandray anjara ao anatin'ny agent communautaire izay akasitrahananareo feno solitena izay tonga eto. Fa manderana Madagasikara dia 45,000 mahery nisy ny agent communautaire izay etsehan'ny ministère fahasalamana amin'ny fotoana izay mampety anazy hifandresena lahatra ny fotony ao anatin'izay fanatsarana fahasalamana izay. Ny anankiray izay tsy ampy antsika eto Madagasikara dia ny fampiofanana ary izay nisy orana tetika asa access satria le fampiofanana. Ny olona anankiray rehefa voaofana dia afaka mampita n'izay traikefan'izay ao anatin'ny manodidina anazy izy dia tao anatin'izay dia 564 na 425 ny mpiasan'ny fahasalamana izay nofanina tao anatin'ireo laboratoire de compétence anatin'ny district fito ny arana tamin'iry zareo fa ny zava-dehibe rehefa avy eo dia raisintsika ministère fahasalamana ny toy dia asaina mampity ireo olona ireo satria raha ohatra ka 564 sur 20 à 30 millions de personnes zany kely balitika kely zany. Fa ny zavatra lehibe rehefa avy eo dia ny fampiarana n'izay zavatra nenarana izay tanjontsika rehetrarehetra izay ato anatin'ity hevitra an'ity misehatra ao anatin'ny fahasalamana dia atongavana ao anatin'izay fananana vahoaka izay salama afaka miaro an'ny tena aloha voalohany indrindra mampandroso ny fiainana manatsara ny fiainana ary rehefa mandroso ny
eny isambatan'olona isaka ny fianakaviana dia afaka mandroso amin'izay Madagasikara ao anatin'izany. Ny gouvernemanta izay eo ambaniny fitarenana Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy ny Premier Ministre dia araka ny fantatrareo dia andry anankiray na pilier anankiray mihitsy zany capital humain zany a fijerenany maha-olona. Dia ataoko hoe anankiray ny zavatra izay bonne pratique na zavatra tsara toy izay nataon'ny ministera dia natao hoe capitalisation des acquis. Misy fotoana isan-kerinandro mifampizara traikefa sy mifampiresaka amin'ny équipe centrale ministera foanafoana ny DRS na ny taleparitra sy ireo médecin inspecteur miaraka amin'ny ramatoa secrétaire général ireo taleparitra eraky Madagasikara sy ireo médecin inspecteur dia manana miaraka madame SG ny échange d'expérience fifampizarana satria marina fa ny asa tao anatin'ny région 420 nareo fa samy hafa daholo io isaka ny faritra dia miova ny fisainan'ny olona miova ny approche fa ny capitalisation izay zavatra rehetrarehetra izay no ataoko hoe zava-dehibe ho antsika ahafahana manatsara n'izay fahasalamam-bahoaka izay. Rehefa ohatra ka miolon'olona tsika dia tsy tafavoaka ao ary izay no ampirisihana anohizana n'izay fidinana eny foton'izany akasitrana moa izay fanatanjana ny rafitra ara-pahasalamana nataon'ny USAID accès izay fa anjarantsika ny manao ny ambiny rehefa avy eo fa manao appui na manohana ny tetikasa ny ataon'ny PRAID manatoka amintsika fa programme mpanjakana foana ny ao anatin'izay izay ataon'iry zareo izay ahatongavantsika rehetrarehetra ao anatin'izay mino fa ny zavatra résultat ny vokatra izay hozarainy eto androany dia efa manana carnet kely daholo tsika responsable amin'ny fahasalamana fa nanjery hoe inona zany no ahafahantsika manatsara ny fahasalaman'ny vahoaka eny fotony izay karakaraintsika ary araka ny voalaza teo région Antsinanana zany faharoa ny isam-ponina eto Madagasikara zany hoe raha ohatra ka mahavita n'izay fanatsaran'izay tsika dia efa mba betsabetsaka ny proportion ny apahan'ny olona ao anatin'ny mponina malagasy no hoe tsara izay fahasalamany izay. Dia ambariny fomba ofisialy raha fa misokatra ny atelier atelier izay atao eto amin'ny faritra Antsinanana izarany ny fandarana sa USAID access ny vokatra izay nataony vokatra izay azo moa zany tao anatin'izay enitaona izay makasikitra ka tompoko lahy makatela tompoko vavy. Akasitrahantsika Andriamatoa Ministra ny fahasalamam-bahoaka ny amin'izay lahateny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay fa andao averintsika omena bravo mafy izy ho fanamafisantsika amin'ny fankasitrahana azy. Saotra tompoko eny ary i sento kely indray tsika anaraka vakodrazana izay arahantsika amin'ny tarika donakafo anareo ny sehatra. Akory aby laly ity raha ataonay ity ma zany dia fiarabanay ny ministra ny fahasalamana no ny favitany ny tetikasa teto Toamasina ka hatrany Marolambo.
vitanareo ny tetikase say te akisese tetikasa varova fahasalama ny rentsy ny zazarô eto tomasine atany marilambo arabenanareo minity fahasalamane arabenanareo minity fahasalamane tamina vitanareo ny tetikase say te akisese tetikasa varova fahasalama ny rentsy ny zazarô eto tomasine atany marilambo Sedinunaienareo mpamasvole Sedinunaienareo mpamasvole isaite avevoko amerikane fanfany mesinareta numenareo nuna vitana ini tetkase saite akse Sedinunaienareo mpamasvole Sedinunaienareo mpamasvole isaite avevoko amerikane akasitra atsika ny tarikadonakafo ny amin'izay vakotrazana izay nandrotsirotsy atsika mianakavy amin'izao fotoan'izao ary dia iroso amin'ny fanehoana ireo vokatry ny asa natao tato amin'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana izay notohanan'ny programan'asa access isika ka dia manasa mpanajana ny solotena avy eo amin'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana aneo amintsika izany raisitsika mitehaka Dr Mialy miandraikitra ny serasera ao anatin'ny izay fitaliavam-paritra izay andray fitenenana.
Mankasitraka tompoko nanome ny fitenenana Andriamatoa Ministry ny Fahasalamam-bahoaka ianareo olo manakaja araky ny laharam-boninahitra misy anareo avy miarahaba antsika rehetra. Eto ampanomboana dia toy izao ny drafitra hitondrantsika ity présentation ity. Hisy ny fampafantarana ny mombamomba ny faritra Antsinanana. Eo ihany koa ireo hetsika nanamarika ny fiara-miasa nandritra izany enitaona izany. Isy ny fizarana ny vokatra mikasika ny fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana an-tanana ny marary, ny vokatry ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana. Manaraka izany, ny mikasika ny fiovan'ny fitondran-tena ara-tsosialy, tohizana amin'ny fizarana mikasika ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao, ary hofaranana amin'ny fampisehoana ny fivoaran'ny indicateur clé. Ny faritra Antsinanana dia anisan'ny faritra midadasika sy be mponina indrindra araka izao hitantsika izao. USAID Access dia mifanometanana amin'ny fitaleavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanohanana ireo tompo-pahasalamana 470 sy ireo mpanentana ara-pahasalamana mahery ny 2,000 mpitarika manerana ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra. Maro ireo fanamafisana fahaiza-manao niarahana nanatanteraka nandritra izay enitaona niarahan'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka sy ny USAID Access ny asa izay. Ohatra vitsivitsy amin'izany ireto: fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindram-piterahana, ny fandraisana an-tanana ny tazomoka mahery vaika, ny fandraisana an-tanana ny zaza latsaky ny 5 taona, ny fiantomorana Leadership Development Program LDP+, sy Progress na ilay Program of Organizational Growth, Resilience and Sustainability, izay natao anamafisana ny fahaiza-mitarika eo anivon'ny DRSP sy ny SDSP. Ao ihany koa ny Alliance pour l'innovation en santé maternelle na ilay AIM, ary ny amélioration de la qualité de soins AQS, izay ho resana misimisy kokoa ao arinao. Tao koa moa ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 sy ny ezaka fanaovam-bakisiny iarovana amin'izany. Niarana molavola sy nametraka ihany koa ny fampiofanana ireo EMAR sy EMAD, ny mpiasan'ny fahasalamana matsianina ary ny mpanentana ara-pahasalamana makasika loha-hevitra samihafa, tahaka ny fitantanana fanafody sy kojakoja momba ny fahasalamana, ny surveillance de décès maternel, périnatal et riposte, SDMPR, mba ahafana manara-maso akaiky ny taham-pahafatesany reny sy ny zaza. Ao ihany koa ny changement social et comportemental, ny leadership et approche innovatrice en communication stratégique na ilay antsointsika hoe LAIX. Tao anatin'izany ihany koa ny fifehezan'ny fampiasana ny système d'information DHIS2 amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ireo fomba entina manatsara hatrany ny kalitaon'ny redonnées voalaza anaty tatitra. Tao koa ny resaka santé communautaire izay nampitaina tamin'ireo tompon'andraikitra amin'izany mba hampaharitra ny vokany eo amin'ny mponina. Hiditra amin'ny resaka klinika indray isika, ka tao anatin'izany no nampiharana ireto approche ireto niaraka tamin'ny Access. Teo ny AQS CSB sy communautaire na assurance qualité des soins izay nanatsara ny tolotra ara-pahasalamana omeny mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny CSB sy omeny mpanentana eny amin'ny Toby AC. Teo koa ilay hoe AIM na Alliance pour l'innovation en santé maternelle izay nampiarana tamin'ny AQS clinique ka nahafana nanatsara ny tolotra teo amin'ny CHRD sy CHU. Ny tanjona dia mba hihena ny isan'ny vehivavy maty eo am-piterahana noho ny fahaverezan-draha be loatra.
Amin'ny resaka tazomoka moa dia natao koa ny PECADOM na ilay prise en charge à domicile ataon'ny mpanentana tany amin'ny distrika Manoro. Ny ampy ny fanitarana amin'ny prise en charge omeny mpanentana mba tsy hijanona amin'ny zazalatsaka ny 5 taona fotsiny. Teo ihany koa ny toana nomeny access amin'ny fanamafisana ny traitement préventif intermittent mba hiarovana ny vehivavy bevoka sy ny zaza ao amboaka amin'ny tazomoka. Marobe ihany koa ny ezaka ny arahananao ivelan'ny klinika ka isan'izany ilay antsoina hoe TTM na tobim-pahasalamana tomombana sy mahomby. Tanjona tao anatin'izany moa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fitantanana, ny famatsiana fanafody ary tolotra eo anivon'ny tobim-pahasalamana sy ny hopitaly mba hanaraka rifenitra napetraky ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izy ireny. Izany no natao dia mba ho voahaja ny zon'ireo marary ary voahaja ihany koa ny zon'ny mpiasan'ny fahasalamana. Teo koa ilay antsoina hoe distrika Manonga izay hanohanana ny ezaka ataon'ireo distrika amin'ny haitarika sy ny fanentanana mba hampitombo ny vokatra ara-pahasalamana. Dia raina manokana ireo distrika Manonga eto amin'ny faritra Antsinanana izay nahatratra vokatra ambony ka nahazo dotation ana 50 tapitrisa ariary hanatsarany ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankakobeny. Tao anatin'izany distrika izany ny Antanambao-Manapotsy, Brickaville ary Vatomandry. Ary farany dia ny digitalisation sy ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay ho hitantsika eo moa rehefa avy eo. Ao anatin'izany ny Comcare izay application mobile ho an'ny AC sy ny CSB ary eo koa ny Access University sy ny e-learning. Mahakasika ireo toana programatika nentin'ny USAID Access kosa dia nisy an'ireto hitantsika amin'ny slide ireto. Ny avaka tao anatin'izany moa ny revue mahazatra, ny dotation en matériel et équipement anarivony maro ho an'ireo CSB sy hôpital rehetra eto amin'ny faritra. Teo koa ny fanamafisana ny fanaovam-baksiny ary indrindra ny fitadiavana ireo zaza 0 dose izany hoe tsy vita vaksiny mihitsy. Teo ny ady amin'ireo valanaretina toy ny tazomoka, ny kitrotro ary ny Covid-19. Ary farany fatsikely indrindra ny fandraisana ireo aide clinique izay novolavolain'ny Access hanampy ny chef CSB tany amin'ny voalohany ary efa lasa mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao. Miisa 311 izy ireo mpitarika eran'ny faritra, 140 ny asan'ny Access ary 430 ny teto amin'ny faritra Antsinanana. Izay zany mahakasika ireo fotoana manandanja amin'ny ankakobeny. Izao indray isika dia hijery akaiky ireo sous-objectif niarahana tamin'ny programme Access izay amafisina moa fa manohana ny ezaka tarihin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Voalohany ary anisan'ny lehibe indrindra natao tamin'izany ny fanohanana ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana na ilay amélioration de la qualité des soins. Misy karazany maro ireo ezaka niarahananao ary nahazahoana vokatra tsara. Indreto misy santionany vitsivitsy. 20 ireo membre ao amin'ny bureau régional de formation izay birao mandrindra ny fampiofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana eto anivon'ny faritra na nahazo fampiofanana sy tohana ara-teknika. Teo koa ny fametrahana ireo laboratoire de développement des compétences na ilay LDC isaky ny district izay miisa 7 eto amin'ny faritra Antsinanana. Dia hitantsika ireo fa tena ampiasain'ny agent de santé tokoa anamafisana ny traikefa sy fahaiza-manao ara-teknika. Tao koa araka ny voalaza teo ny digitalisation na ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Ny e-learning ao anatin'ny application mobile dia efa ampiasain'ny mpiasan'ny fahasalamana manakaiky 200 eo amin'izao fotoana izao ary miisa 270 amin'izy ireo no certifié. Ny fahasalamana omenan'ny vahoaka dia
satria araka ny voalaza dia antoka lehibe mahatsara ny tolotra izay omena ny fahaiza-manao ireo mpiasa ny fahasalamana dia ho singantsika ny ezaka fanofanana azy ireo izay niarahana tamin'ny USAID Access. Ka maro ireo mpiasa ny fahasalamana sy mpanentana ara-pahasalamana izay nisitraka izany hitantsika eo amin'ny slide, ary hitantsika fa ho an'ireo mpanentana ara-pahasalamana dia ankamaroan'izy ireo dia miasa soamantsara ary performant. Nofantenin'ny ekipa ny faritra sy distrika niaraka tamin'ny Access ireo mpanentana 200 teto amin'ny faritra Antsinanana izay manana fahazotoana ny fahaizana tena tsara mihoatra noho ireo ase hafa, ka izy ireo ankehitriny dia afaka manampy ireo namany amin'ny alalan'ny tantsorika izay ataony. Ry zareo ireny moa dia antsoina hoe relais communautaire araka ny toromarika ny document cadre en santé communautaire no volavolain'ny ministera FAOB. Ny faritra Antsinanana dia iarahantsika malala fa anisan'ny faritra misy tazomoka. Misy ireo distrika izay ahitana fiakarana no ny hafa ka nilaina nanaovana hetsika manokana hampidinana izany. Dia ny fandraisana an-tanana ireo tokantrano, ireo olona voamarina fa voan'ny aretin'ny tazomoka na ny pekadom sy ny fanomezana fanafody fiarovana ny tazomoka eo anivon'ny fiarahamonina ho an'ireo vehivavy bevoka, ka ireo mpanentana ara-pahasalamana no voahofana manatanteraka izany. Rehefa avy nijery ireo fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana na amélioration de la qualité des soins isika dia ndao hiara hijery indray ireo asa sy vokatra ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana. Andao indray hijery ny approche LDP+. Izy ity dia fitaovana iray nanamafisana ny fahaiza-mitarika sy fahaiza-mitantana ary fahaiza-mitondra ho an'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka. Ny tanjona dia mba ahafahan'izy ireo manatsara ireo tondro ara-pahasalamana ao aminy amin'ny alalan'ny fiaraha-mipetraka, fiaraha-miketrika, fiaraha-mametraka ary fiaraha-miantoka. Ka hitantsika fa nisy ireo vokatra azo tamin'izany raha tsy hitanisa afa-tsy ny vatomandro ohatra. Ny ezaka tao anatin'ny LDP+ no nahafahany nampiakatra ny tahany ireo vehivavy izay nahazo ny TPI 3 ho lasa 63% ny volana Jiona telo amby roapolo sy roa arivo raha 54% izany teo aloha tamin'ny volana Janoary telo amby roapolo sy roa arivo. Izao dia manasa ampanajana ary ny médecin inspecteur ny vatomandry isika mba izara ny vokatra izany fampiasana LDP+ izany atao amin'ny distrika ny vatomandry. Manasa tompoko. Miaraba n'Andriamatoa Minisitra ary miaraba antsika rehetra vory manatrika eto. Anisan'ny nanamarika ny toana izay nataon'ny fandaharan'asa USAID Access dia ny fampidirana ny approche antsoina hoe LDP+, izany hoe leadership development programme na ny fiantomorana LDP+. Io approche io zany dia nanampy anay EMAD tao amin'ny distriktany Vatomandry tamin'ny izay fahaiza mitondra, ny fahaiza mitarika ary ny fahaiza mitantana izay, satria rehefa misy moa ny validation de données ataonay isaka ny farany volana dia mampiasa sy mampiatra io an'io approche
LDP plus na ny fiantomorana LDP plus io izahay raha ohatra ka misy zany ny olana ara-pahasalamana hita mandritra ny validation de données io ka amin'izay fotoana zay dia ny ekipa rehetra mihitsy no miara mipetraka miara miketrika miara mametraka ary koa miara miantoka izay vahaolana hoentina isedra anio situation anankiray io manoloana ny indicateur ny district ny Vatomandry. Ny fotoana eto moa tsy azo valam-parana fa raha tsy aka fa tsy ohatra iray izay voalaza teo tamin'ny présentation teo dia ny fiakaran'io tany vehivavy mitondra voka mihinana anio TPI 3 io na ny traitement préventif intermittent tao anatin'ny enim-bolana dia nahita izahay ny tahamiabo 20 isanjato zay ary tsara ho marina eto fa tsy ny ekipany EMAD ihany no mampiatra an'io approche LDP plus na fiantomorana LDP plus io fa naparitaka izy io eny anivon'ny CSB 20 mba ahafahany izy ireo mitsinjo sy mitily avy hatrany mamaha ny olana rehefa tonga ny faravolana amindry zareo manao ny validation de données ary io fiantomorana LDP plus io zany dia efa natao fomba mahazatra atao andavanandro mba hiatrehana an'izay olana ara-pahasalamana amin'ny distrikany Vatomandry zay ka izay no afahantsika milaza fa hoe vitantsika io makasitraka tompoko. Makasitraka MAI toy izantsika ahafana miantoka ny fisian'ny fanafody tsy tapaka eny amin'ny tompom-pahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana dia natsangana ny comité GAS na comité de gestion en approvisionnement et stock isaky ny distrika izay mivory isam-bolana manara-masony sy manapa-kevitra hamahana izay olana mety hisy ary manombana ny filana mahakasika ny ara-panafody sy kojakoja momba ny fahasalamana ilaina. Ary ireo mpiantsehatra rehetra mahakasika ny fitantanana ny fanafody sy kojakoja momba ny fahasalamana dia nahazo fiofanana avokoa tao anatin'ireo AS rehetra, ireo AC, ireo COG sy dispensateur rehetra. Ka izany dia nahitana fahombiazana sy vokatra tsara satria raha ny fanambarana ny fanafarana ny fanafody n'ireo AC dia niakatra ho 92%, izany ankehitriny raha 73% ny taona 2020 sy 2020. Ny tompom-pahasalamana dia manana ny fenitra izay tokony arahiny mba ahatomombana sy hampahomby azy ireo. Ka nisy ny fampiarana ny atao hoe TTM izay nahafahana nanao tombana manoloana izay fenitra tokony ananany ahafahany mahita ny lesoka tokony harenina ka anaovana ezaka manokana. Ka ankehitriny dia hitantsika fa mahery ny 80 amin'ireo 9 tompom-pahasalamana no efa tompom-pahasalamana tomombana sy mahomby. Nisy koa ny fanatsarana izay natao tamin'ireo tompom-pahasalamana maro sy ireo izay tompom-pahasalamana nahitana fahasimbana noho ny fandalovan'ny rivo-doza. Miisa 12 moa ny vita fanatsarana tanteraka tamin'izany. Ireo tatitra isam-bolana izay ataon'ny isam-baratongany moa dia mba ahafana miantoka ny kalitaon'izy ireny dia misy ny fanamarinana izay atao amin'ny alalan'ny fitaovana izay voatokana anaovana izany ary hitantsika fa maro dia maro ny isan'ny tatitra izay anaovana izany ihany koa.
Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mionona fotsiny amin'ny resaka ara-pahasalamana fa mikendry koa ny fanovana ny fiovana fitondran-tena ara-tsosialy ahafahana manatratra ny tanjona napetraka hoe fahasalamana ho an'ny rehetra. Izay indrindra no horesahantsika amin'ity tapany manaraka ity. Ny activité sur changement social et comportemental izay ahitantsika ny plan SA sehatra andrafetana hetsika ara-pahasalamana, approche champion du changement, approche genre, approche jeune tanora filamatrao TAFA, assainissement total dirigé par la communauté na ilay community-led total sanitation. Satria na tsara tahaka ninona aza ny tolotra ara-pahasalamana misy eny anivon'ireny tompom-pahasalamana ireny dia tsy misy dikany izany raha tsy manantona azy ireny ny olona, ohatra hoe vehivavy andeha hiteraka. Tsy misy dikany koa ireo ezaka rehetra raha tsy miezaka manova fihetsika sy mandray an-tanana ny fahasalaman'ny tsirairay. Nisy izany ilay hetsika atao hoe tompon-daka ny fiovana dia efa hitantsika ireo ny vokatra. Distrikta 4 be izao no mendrika salama, izany hoe efa mendrika amanarivony ny tanora, ny CSB, ny AC, ny commune hatrany amin'ny fokotany. Hita amin'izao fa tena efa tompon-daka ny fiovana ny faritra Antsinanana hatreto. Mendrika tehaka angamba izany vokatra tsara izany. Maro anefa ireo asa izay natao nahazahoana ireo isa amanarivony teo aloha teo. Nofoazina sy natsaraina ireo toby ase isaky ny vokotany. Natao izay mampazoto sy tsy mampanahirana ny olona hamonjy tobi-pahasalamana amin'ny fametrahana ny système de transport d'urgence. Tsy adino koa anefa ny fanentanana amin'ny alalan'ny radio, fampianarana ny fiarahamonina ho tia hamonjy tobi-pahasalamana rehefa misy tsy azoazo. Mba tsy hahavery ireo ezaka izay efa niarahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy USAID Access dia natao koa ny fampitana fa aizana tamin'ny agent de santé ary miisa 50 eo ry zareo. Ao anatiny hahatratrarana ny tanjona eo amin'ny fiovam-pietsika ara-tsosialy ihany koa no nametrahany ministeran'ny fahasalamana sy ministeran'ny fampianarana ary ny USAID Access ny fiantomorana coin jeune eo anivon'ny sekolim-panjakana CEG. Ny tanjona amin'izany dia amolavola tanora vanona mandray andraikitra ary mahafantatra ireo fihetsika ara-pahasalamana. Nahazo fiofanana mifanaraka amin'izany ireo encadreur sy ireo JPCC na jeune promoteur de la citoyenneté et du civisme ka afaka mizara izany fahalalana izany amin'ireo tanora namany. Rehefa nahazo fiofanana izy ireo dia antsoina hoe TAFA na ilay hoe tanora filamatra ao. Manampy ireo JPCC sy ireo encadreur moa ny fanatsarana ny efitrano coin jeune nataony USAID Access sy ny fanolorana fitaovana ho ampiasaina amin'ny fanentanana toy ny télévision, boky, brochure, jeu de société sy ny maro samihafa. Ny resaka isika teo mahakasika ny coin jeune dia andao ary isika anasa ampanajana ny chef Cisco ny Antanambaomanampotsy hitantara ny niainan'izy ireo izany tany atoerana. Anasa tompoko. Misaotra tompoko. Mamerina ny fiarabana izay fanataony namana izay nandre fitenenana taloha takeo ary miaraba manokana n'Andriamatoa ministra izay manatrika aketo. Iresana malala moa amin'izao fotoana izao fa ny tanora ansena dia mora tafaroboka sy voasintona anatina fitondran-tegna izay tena sy mahasoa ary indrindra manimba tanteraka ny hoavin'jareo. Ho an'ny sisiko an'Antanambaomanampotsy manokana dia anisan'ny tena nahazovagna tamin'ny sehatry ny fampianarana ny fitondran-tegna sahala amin'ny hoe fidorohana zava-mahadomelona izay mitarika anjareo reo hanao herisetra amin'ny alalany
amin'ny alalany atao hoe fanolanana zay tena nahitana tranga tahaka zany tany amin'ny sisikona tanambo manampontsy. Misy ihany koa ireo mpianatra tapaka agnelagnela ny fianarana satria tatra ny voka sy ny rina na loha loatra. Eo koa ny sy fahafantarana ireo mpianatra ireo ny atao hoe fahasalamana ara-pananana satria tena mbola fady ary sy azo resahina eo amin'ny mpianakavy ny miresaka mahakasika fananana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Dia tena manano sarotra dia manano sarotra ary tena nanahirana ny fiatrehana an'izany. Somo ary indrindraindrindra isaorana misy ny fiaraha-miasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tetikasa coingène teny anivon'ny sekoly izay sehatra na ahafahan'ireo tanorana eo an-tanambo manamposy ireo ary mpianatra ireo mifampiresaka, mifanakalo hevitra, mifampidinika ary manaraka fiofanana mba ahafantaranjareo ny amin'ny tokony tao makasika ny olana maro samihafa zay ny tany iseko tery ambony. Nisy fandaminana manokana teo anivon'ny Sisko mba ahafahana magnatanteraka an'izany tetikasa coingène zany. Dia ny fanomezana efitrano natokana ho an'ny coingène zay efa vita réhabilitation avy tamin'ny alalan'ny tetikasa. Dia teo ihany koa ny fandaminana ny ora adiny ray isan-kerinandro isaky ny alarobia ho an'ny kilasy tsirairay misy eo anivon'ny collège zany 6e, 5e, 4e, 3e. Misy foana isan-kerinandro ary misy loha-hevitra dinihina sy ifampidinihana foana atao amin'ny coingène arakaraky ny kilasy zay tonga mamonjy an'io coingène io isaky ny alarobia hariva. Ary azo lazaina fa rehefa tafapetraka io coingène io dia nisy moa le fandresahana takeo hoe fampiofanana tompon'andraikitra roa hitantana ny coingène zay teny efa nazo fifanana sady efa matianina tanteraka amin'ny asany amin'izao fotoana izao sy fananganana an'ireo JPCC na jeune promoteur de la citoyenneté et de civisme reo zay efa amperinasa tanteraka nandritra ny fotoana zay nahatafasangana anazy tagnatina taona visivisy zegny. Ary rehefa zany dia nandeha sikelikely ary nivoatra sikelikely ny fagnatanterahana ny asa ary hita amin'izao fotoana izao fa tegna fogna tanteraka ary sy misy mpianatra tratran'izany voka sy ny riny zany sonya eo anivon'ny sekoly. Misy fogna tanteraka ny resaka fidoroana zava-mahadomelina ary tatoato tegna nangina tanteraka ny resaka herisetra eo anivon'ny sekoly tahaka ny hoe ny fanolanana. Misy ny mpianatra misy no say miresaka amin'ny ray aman-dreniny mahakasika ny atao hoe fahasalaman'ny fananana. Raha fady zany tany aloha dia efa misy fampiresahana malalaka entre ny ray aman-dreny sy ny mpianatra tanora antsika zany. Ary misy tanora aza tamin'ity taon'ity tany amin'ny volana Mai avril Mai tany say mamonjy tobi-pahasalamana misy mpianatra magnontany bebe kokoa mba te hafantatra bebe kokoa mahakasika an'izany fahasalamana ara-pananana indrindraindrindra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Te hafantatra bebe kokoa ry zareo dia mamonjy agny amin'ny hôpitaly ary dia no referena tagny ma zany zareo mba azo toromarika bebe kokoa mahakasika an'izany. Ny goavana indrindra tamin'izany no ny fahombiaza ny fanentanana sy ny fahazahoan'ireo JPCC ireo namanareo dia ny misy mpikambana telo avy ao amin'ny jeune promoteur de la citoyenneté de civisme reo no ny salotra ny lauréat CEPE sy BPC ary baccalauréat tamin'ity taon'ity. Ka tena goavana be zany zegny zavatra zegny. Ary rehefa zany izy dia eo moa ny fanananay an'ilay olona anankiroa mpitantana tena efa mahomby tanteraka. Eo koa ny fanananay an'ireo jeune tafa reo zay miara-manentana zay efa tena mahazo namana marobe ary efa say misehosehatra isaky ny misy esika atao an-tanambo manamposy akao na 26 juin na rentrée solennelle zany na esika hafa dia hitantaratra kegny foagna zany reo JPCC nsenareo mandray andraikitra amin'ny asa fanentanana zany. Ka ankoatra ny fanagnanay an'ireo olona reo dia misy koa ny toa agnara-pitaovana zay nomeny tetikasa rehefa nambarany
namana ndray fitenena takeo ny écran plat ny box wifi anaovana connexion ny kilolo maro samihafa entina hitrandrana ny fahalalana eo koa ny clé USB sy ny sisa zay tegna miasa tanteraka sy tapaka eo anivon'ny coingène zany dia raha ireo zava-misy ireo zany no fintinina sy ambara dia hita fa tegna nahitam-paombiazana tanteraka ny fiaraha-miasan'ny ministera rotonta mahakasika ny tia tetikasa coingène ty ary say milaza zay araky ny teny filamatra ansena fa dia vitany samirery ny asa ary anoy ny fagnitarana nyty tanora tafaitya eo anivony CG fito ankoatrany eo tanambo manamposy tampo tanàna izay agny misisikoana tanambo manamposy mankasitraka tompoko laya mankasitraka tompoko vavy izao ratsika ny chef sisikony tanambao manampotsy izao ndray isika dia hijery ny hoe tena miahy ny ara-tsosialy tokoa ny DRS Pehatsinanana amin'ny fametrahany any silk na koa ilay hoe voamamy izay entiny fiarahamonina mitahiry sy famindramam-bola. Ny tanjony silk dia ahafahan'ny communauté misitraka sy tsy hosahirana ara-bola rehefa tojo tsy fahasalamana amin'ny alalan'ny fampiasana ilay caisse santé na ilay hoe assurance santé raha ny amin'ny fiteny mahazatra. Ny zava-dehibe dia tsy andeha hivarotra fananana na andeha hitrosa rehefa misy tsy fahasalamana na hamonjy tombom-pahasalamana izy ireo. Ny approche silk na ilay hoe Saving Internal Leadership Community. Ezaka lehibe ihany koa no natao ary mahavelom-boly ny vokatra raha resaka fangerenan-kalamanjana no resahana satria folo be izao ny commune afaka tamin'izany na ilay hoe ODF Open Defecation Free. Ny fokotany rehetra atao anatin'ireo commune folo ireo dia afaka tanteraka amin'ny fangerena ankalamanjana. Ny hetsika natao ho an'ny fanjari-tsakafo indray kosa na ilay ICN Intensive Community Nutrition dia natao fanampiana amin'ny famokarana ireo sakafo eny fotony toy ny fanaovana jardin potager ohatra. Manome fiofanana ireo fokon'olona ka izay manome fiofanana ho an'ny fokon'olona ary izy ireo ihany koa no manao ny drafitr'asa. Mariana mofa ny distrika Manoro sy Toamasina faharoa no nanaovana ity approche ity. Ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny USAID, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny USAID Access dia nahafana nanao fanetsehana ireo CCDS, ny commission communale de développement de la santé dia mandinika ny hanatsarana hatrany ny fahasalamana eo anivon'ny commune, mandritry ny fampivoarana, mandritry ny fotom-pivoriana izay ataon'ny maire miaraka amin'ireo antsoina hoe leader communautaire sy mpiasan'ny fahasalamana dia mamolavola drafitr'asa hanatsarana ny fahasalamana izy ireo. Ny drafitr'asa avoaka dia ireo drafitr'asa mifandraika amin'ny indicateur manahirana ny commune mahakasika ny fahasalamana. Ny CCDS sampandrindra eo anivon'ny commune ary ny COSAN kosa mpanatanteraka eo anivon'ny fokotany. Ny CCDS fonctionnel zany dia manao fivoriana isaky ny 3 volana, manana drafitr'asa ary manao fanaraha-maso ny fanatanterana izany drafitr'asa izany. Nampititra ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eny fotony taty amin'ny faritra Antsinanana ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay notohanan'ny USAID Access. Application antsoina hoe Comcare no ampiasain'ireo mpanentana ara-pahasalamana mandritra ny fandraisana tanana ny reny sy ny zaza. Izany dia natao mba hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana omen'ireo AC fa ihany koa mba hanafainganana sy hanamaivanana ny fanaovana tatitra. Distrika 3 teto amin'ny faritra Antsinanana no misitraka ny fampitaovana sy fampiofanana mikasika ny Comcare ka efa mahery ny 900 ny mpampiasa Comcare aty amin'ny faritra.
Tsy navela irery ireo AC sy agent de santé mampiasa Comcare fa misy ihany koa ny point focaux Comcare napetraka eny anivon'ny région sy district izay manaraka akaiky azy ireo sy ny antotanisy izay alefany ary miezaka manampy amin'ny famahana ireo olana mety hitranga eo amin'ny application. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny e-learning ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eny ho anivon'ny CSB izay manampy hanamafy ny fahaizan'izy ireo. Tahaka izao hitantsika amin'ny slide izao ny vokatra izany fampiasana Comcare izany. Efa ho 9,000 ny isan'ny zaza noraisina an-tanana tanatiny ary mahery 10,000 ny vehivavy. Tsy mijanona treo fa manampy amin'ny fitaterana ny tranga misy eo anivon'ny fokontany ihany koa ny Comcare. Tao anatin'ny efa taona nampiasana ny Comcare izay zao dia fanairana na alerta mahery ny 1000 no voatatitra tamin'ny alalan'ny fitaovana moderna ity. Izao ary isika dia anasa indray ny médecin inspecteur Brickaville mba hizara amintsika ny fampiasana ny Comcare tao anatin'izany distrika izany. Manasa tompoko. Ya, mamena ny araba efa nataon'ilay namana teo aloha ary miaraba manokana n'Andriamatoa ministra izay tonga eto aminay Tamatave aketo. Resaka fivoaran'ny teknôlôjia moa zany resantsika amin'ny fandraisana an-tanana ny olona eny anivon'ny Toby AC. Izay atao amin'ny Brickaville moa zany anisan'ny misitraka miaraka anatin'ny faritra Atsinanana ny fampiasana teknôlôjia zay tena hoe avolenta tokoa zay nentiny projet Access. Efa eo amin'ny 212 AC no mampiasa eo amin'ny Brickaville ao anatin'ny 19 CSB sur 32. Tena hita tokoa moa zany fampiasana io tolotra io na hoe application io fa tena manampy dia manampy ny AC tokoa amin'ny fandraisana an-tanana satria ino ny antony efa misy programme zany ao anatin'izy ao karaha ohatra ka hoe misy voadingany AC zany le tokony ataony zany to dia fa misoratra menamena be hoe mbola misy zavatra dino ao dia tsy maintsy ara-dalàna sy complet zany tolotra omeny AC ny olona zay raisiny eny amin'ny Toby. Izany hoe tena tsy maintsy manara-penitra ny fandraisana an-tanana hatrany amin'ny fandraisana amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny traitement misy ao anatin'ny Comcare io. Zany hoe tena nanampy ary manatsara ny fandraisana an-tanana zay ataony AC zany ny fisian'ny Comcare io. Ao anatin'izay moa zany efa nampiofina koa moa zany ny Access ny point focal eo anivon'ny distrika izay atao anampy sy anatsara izay fandraisana an-tanana ataony AC zay. Zany hoe raha misy fanamboarana tsotsotra na hoe mikasika ny application io dia efa misy zay point focal zay manara-maso midina eny fotony mihitsy zany mandeha manaraka ny AC dia izahay ao amin'ny bureau moa zany miaraka aminy foana amin'ny fanatanterahana an'izay mba hanatsarana ny tolotra hatrany io ary tsy tapahan'ilay izy hoe janona kely ny Access dia mba hito foana zany le tolotra dia eo zany izahay miaraka amin'izay point focal zay manara-maso amin'ny fandraisana an-tanana. Ilay izy moa zany raha tena velabelarina tena lavabe fa amin'ny ankapobeny zay fanatsarana amin'izay fandraisana an-tanana zay ilay izy dia tsy ho lava resaka be za fa mankasitraka mankatela nareo Access fa tena vonona izay anohy ny asa fa ho vitantsika foana io vitantsika miaraka io. Misaotra tompoko. Isaorantsika ny MI Brickaville tamin'izay fandraisam-pitenenana izay. Fa ireny ezaka fiara-miasa sy fomba fiasa ireny dia nahitana taratra tamin'ny fiatsarany ireo tondro ara-pahasalamana maro samihafa teto amin'ny faritra. Hitantsika amin'ny izao sary izao raha raisitsika ny resaka fandrindrana fiterahana dia ny atsara trany izany nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'izao. Ohatra fotsiny hoe raha mpanaraka mitoy 163,000 mahery izany tamin'ny taona 2024 dia nahitana fiakarana 190,000 mahery izany tamin'ity taona ity.
torak'izany ihany koa raha jerentsika indray ny tondro mahakasika ny tany reny maty eo ampiterahana sy ny zaza mena vava dia nahitana fianana tokoa izany. Raha 83 sur 100 000 izany tamin'ny taona 2024 dia lasa 39 tamin'ity taona 2024 ity. Raha ny tany fandraisana tanana ataon'ireo mpanentana ara-pahasalamana kosa no jerena dia hitantsika eto mahakasika ny ireo zaza izay tratra amin'ny pneumonia na azo fitsaboana fa dia 78% izany tamin'ny taona 2024 ary izao dia nahatratratra amin'ny 92% ireo zaza marary dia mahazo fitsaboana avokoa. Izany nijika fa tena mahomby ny toana no entintsika tamin'ireo ase. Izay ary ny fintina sy fantina amin'ireo vokatra nanamarika ireo enitaona ny arahana tato amin'ny DRSP Antsinanana sy ny USAID Access ny Salahy mba ampandroso ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Antsinanana. Misy ireny boky tsara tarehiny amintsika eny izay mirakitra izay fahombiazana hita tao anatin'izay enitaona izay. Eto ihany koa dia manararoatra mitondra fisaorana sy fankasitrahana ny mpandray anjara rehetra. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Ia, ankasitrantsika Dr Mialy ny amin'izay fanehoana ny vokatra azo tamin'ny fiaraha-miasan'ny tetikasa USAID Access sy ny fitaliavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Antsinanana izay fandao hitehaka indray mandeha tsika satria tena hita fa tena tsara ny vokatra ary tena vitanay samirery le asa tao anatin'izay. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy hitantsika tamin'ny fanehoana teo fa anisan'ny asa sahan'ny Access ihany koa no mahakasika ny fahasalaman'ny ara-pananahany zatovo ka izay indrindra no andeha ho jerentsika atao anatin'ity horonan-tsary anankiray manaraka ity mahakasika ny tanora mendrika salama izay nisitraka ny coin jeune atao folo pointy. Mijery finaritra tompoko. Araka dia Raoltina Sarbidy Losia 12 taona ary ato amin'ny classe seconde ato amin'ny lycée folo pointy za dia tanora mendrika salama. Araka ny vinavinako ny atao hoe tanora mendrika salama dia fanentanana ny ankizy mba tsy hananao fahatany amin'ny fiainana andavanandro. Ao anatin'ny tanora mendrika salama dia manentana ireo ankizy rehetra tsy ankanavaka mba hijoro ho mendrika toy ny tenanjareo tsy hananao fahatany mba ho modely amin'ny fiarahamonina. Noho izany dia manentana zany izay ho an'ireo tanora rehetra tsy hitondra voka aloha loatra mba tsy hifoka zava-mahadomelina ary koa tsy hisotro toaka. Izay zany mpitarika anjareo amin'ny lalana tokony andehananjareo. Tanora mendrika salama zany rehefa any an-trano manampy ny ray aman-dreny ny zavatra rehetra atao ary koa mitarika n'ireo fianakaviana rehetra mba hananatra ny zanany sy n'ireo zafy mba hitarika zany hoe ato ny lalana tokony andehana fa tsy hanaonao fahatany. Ny tombony hitako zao dia mifantoka tsara amin'ny fianarana za ary tonga dia mendrika za ary manentana ireo namako. Lasa mpitarika madio ary mendrika. Ny afatra tiako ampitana amin'ny tanora mba tsy hananao fahatany ary koa hitandrona ny tenanjareo. Ia, izay amin'iny tanora mendrika salama sy ny coin jeune iny fa tonga sahady amin'ny famaranana izao atrikasa izao isika
ka asaina mpanajana indray ianao andriamatoa ministra ny fahasalamana mba hanao ny lahateny ho fanakatonana izany amin'ny fomba ofisialy dia mitehaka mafy isika mandray an'ny lahateny andriamatoa ministra tsy mijanona isika raha tsy tonga ety aloha izy satra tompoko. Tsika rehetra milahara amboninahitra tsika sy ny andraikitra izay isantsika avy a hitantsika teo ny vokatra tao anatin'izay entona ny rana ny asa tamin'ny tetikasa fandaran'asa USAID access izay voalohany eo anatin'izany dia ankasitrahana ny haitarika na leadership na ramatoa talepatra ny fahasalamam-bahoaka aty sy ireo médecin inspecteur anankifito satria isan'ny angadana ananana sy vinahitana ireo vokatra ireo izy. Matetika mantsy rehefa ohatran'io dia soratany ambony taratasy ny planification sy ny tetikady fa ny fahaizana mampiatra anazy ny tena zava-dehibe. Ao anatin'izay dia araka ny teneniko teo dia ny zava-dehibe antsika zao zany zao dia le capitalisation des acquis. Fa raha vao ohatra ka adino eo dia départ zéro indray tsika menakavy. Le farany teo zao tafiditra ao anatin'ny programme PGE planning familial. Rehefa mamaky ny politika ankapobeny fanjakana zao tsika dia misy andro voalohany dia andro faharoa dia andro fahatelo fa tena misy anankiray mihitsy ny tetikasa ray manontolo ny ministère fahasalamana ny lazana anazy fa en fait ilay izy tena tetikasan'ny fitondram-panjakana mihitsy ny fandrindrana fiainam-pianakaviana fa antsika mahazo an'ilay atao hoe dividende démographique. Mahafinaritra hoe le kizivavy teo zany isan'ireo tanora izay tsy mirotsaka ao anatin'ny firaisana fa ny problème antsika zao dia ny atao tanisy atao anivy ministère fahasalamana dia 151 pour 1000 dia rehefa atao pour 1000 izy ohatrany hoe be dia be fa atao pourcent zany dia 5% isanjato ny tovovavy malagasy zao dia be voka alohan'ny fa 20 taona. Izany hoe olona tokony hianatra, olona tokony hanao fianarana dia lasa miditra tsy fidiny ao anatin'ny tokantrano. Kolotsaintsika malagasy tsy manaiky an'izany malagasy hoe be voka ilay kizivavy dia ozy ny ray aman-dreny hoe ateraon zanaka indrindro fa tsy maninona fa andany mianatra. Fa le réflexe antsika manala baraka fianakaviana, manala baraka ray aman-dreny, malaka baraka fiangonana sy fiarahamonina fa lasa indray manambady ankizy 12 taona moa ny fomba melomany tena sy ny vadiny an'izany. Iransi amin'ny 12 taona, ramatoa kely 12 taona, 12 taona, mbola sary bakolo ny tokony tazan'izany fa tsy bakolo fa efa bakolo ny tazony fa tsy sary bakolo intsony. Satria tsy mandray andraikitra za dia tsy mandray andraikitra ianao. Izay ny ataoko hoe capitalisation des acquis ny zava-dehibe ao anatin'izay nisy acquis teo anatin'izay fa ny fomba ahafahana mitazona an'izay sy manampy an'izay be dehibe zao ny raha antsika mijery. Paludisme zany mijery eo anatin'ilay projection dia miresaka amin'ny équipe-ny palu sady za zany noratako eo fa tsy normal raha ohatra ka ny anatina zone d'endémie palus terenao hoe zazakely any raisina tanana. Dia itsika miresaka eo dia efa lasa ny instruction hoe atsofoy eo ny adulte fa tsy normal zany. Zao ary ny ase mbola tenenina hoe andana ahoana fomba ampianarana aniry zareo injection si besoin dia efa irotsaka any aminareo zany ry mpiara-miasa médecin inspecteur fa hitsofoka any anatin'ny paquinage ino activité en agent communautaire ny prise en charge en adulte. Hitako hoe mizatra tsy mikolla zany any anatiny any dia zay ny ataoko hoe le efa azo farafaratsiny loha efa somary nitarina amin'ireo district na nitarina an'izany fa filatsaka ny didy milatsaka avy any ambony hoe ampianarina ny adulte ao anatin'izay prise en charge na palu zay d'autant plus des dizaines de millions de dollars ny financementsika amin'izany paludisme zany dia zay le hoe soa ihany fa nandeha nihaino ifotony qu'est-ce qui se passe fa raha mijanona eo ambony latabatra dia mizatra tsy mikolla dia zay no mahatonga hoe za zao tonga vety fa normalement ny district miditra hatrany anatin'ny CSP tsy haiko nisan'ilay nazy moto nareo tsy fa normalement tetika asa eo anivy ministère fahasalamam-bahoaka hatramin'ny farany taona normalement hatrany amin'ny chef CSP mahazo moto daholo satria fidinana ifotony ny ao anatin'izay dia jerena hoe firy fa mety zato isanjato fa satria ny acquisition natao fa anatin'ny planification ministère zany hoe amena moto ny chef CSP dia midina ny ifotony satria izay ny baiko tsika zao midina ny ifotony.
rehefa tsy midiny ny fotony ianao fa mijanona ao anaty birao a dia eo ndraisana mety inspecteur zany a manao inspection tsisy mpanao inspection ambony latabatra zany sa hoe ambony latabatra dia tena tota taratasy dia soratana hoe vita dia zay tsisy mandeha zay loany raha vao zany dia zay nataoko hoe ny tsara ao anatin'io tetika asa USAID access io a dia fahasalamana ny fotony santé communautaire sehatra tao anatin'izany tsika tao anatin'izay entony zay dia ataoko hoe zavatra ngeza be zay a ary sorana fanohanana taon'ny USAID access tao anatin'izay a on va prendre le relais a raha ohatra moa ka misy tetika asa mifanindranindran-dalina amin'izay no manaraka andray an'io dia eto zay a andray za fa zaranay ary nareo manampy anay ao anatin'izany ary prisihana mihitsy rehefa fotoana iresaka amin'ny ekipanareo a hoe alao resahana ny zavatra efa nitetika asa mandeha généralement toizana fa tsy tapahana ny tendany dia ny avaty aminay a misy volonté hoe itoy ao anatin'izany a dia de votre côté on espère hoe itoy izay zavatra izay a fa zava-dehibe ny ao anatin'izay zay ny ataoko hoe mahatsara an'ilay izy a zavatra vokatra azo tsapaitanana ny rahantsika rehetrarehetra manana ny mpiara-miombon'asa ministère ny PTF rehefa miresaka izy a dia zay foana hoe inona ny objectif ministère zay lehibe any ino moa zany ny olona directeur DG en charge na programme rehetrarehetra anaty PTF reo a rehefa tonga ao braoka izy dia inona ny anampiana ianareo ministère dikan'izany anjarantsika ny mametraka hoe tia ny lalakizorana dia rehefa avy eo manampy antsika daholo ny PTF ary zay ny sorana anareo hoe zay ny nitsofoana une vingtaine d'années zay hoe mirotsaka anatina santé communautaire tsika dia dingana ngeza be zay fa ny aty amin'ny ministère misy zatra tokony anampiana ao anatin'ny leadership fomba hijerena ny zavatra eny fotony planification zay ny resaka eo anatiny hoe misy ny aki a satria teo zao nisy ny formation ana amin'ny resaka gasy a dia normalement zany zao le district fitato tsy tokony ahita rupture de stock tsony a sao dia misy rupture de stock fa misy zatra tsy mikolany matoy anatin'le district anaccess misy rupture de stock dia zay natao etaty le boky jereko hoe inona avy ny ao anatiny ao ary fa ny aki tsisy avotsitra naray ary dia zay ny atao hoe akasitrantsika ao anatin'izay ary napirisika antsika ny fotony a eto moa misy olo-mavam-bahoaka zany ny fiara-miasangatany aminareo indray matao sy olo-mavam-bahoaka fijeren'ny fotony hoe ahoana satria tsy mandeha irery ny ministère ny fahasalamana fa ny fotony a miara-miainy amin'ny olona ny fotony mianeny fiarahamonina dia rehefa misy orientation hoe itily satria indraindray tototra ao anatin'ny asana izy dia tsy hitany fa rehefa misy alerte rehefa misy zatra ohatran'izany tranga anatin'ny fiarahamonina mikasika ministère ny fahasalamana dia irina sady zany fiara-miasa izany fa tsika manatsara ny vahoaka sampiasam-bahoaka daholo zao tsika mianakavy eto amin'ny fotoana izay amin'ny toerana sy ny andraikitra zay karakara am'izany andraikitra zay entsoroantsika tsirairay avy ao anatin'izay a dia fanentanana ho an'ny OSC matetika ny organisation na société civile dia mifanaritsaka amin'ny fitondrana ny ataony dia nefany a tokony araka mijery vahoaka tsika observatoire nareo eny a mijery ny zavatra misy nareo eny a ny varavara ministère amin'ny fahasalamana misokatra rehefa misy ohatran'io a na inomenimena tahaka ny inona natao Facebook sy anaty gazety ary nareo rehefa tsy miresaka amin'ny tompona andraikitra dia menimeny fotsiny nareo fa le zavatra eny fotony tsy eto fa raha ohatra ka zay ny objectif atsika mitovy a ny asa ho an'ny vahoaka anasoa ny vahoaka dia misokatra varavaranay a iaraka asa aminareo misy zavatra any anatiny any mantsy mizatra ianan'le olona araka ny teneniko teo efa miezaka daholo zao ny rehetrarehetra tompona andraikitra midiny ny fotony a fa indraindray tsy tafapaka any amin'le niveau tratra ny organisme OSC a dia zay fiara-miasa ny irina ao anatin'izay maranako anazy a dia ny resaka amélioration dia lalana miakatra tsy moramora manao ohatr' zao iny le lalana miakatra ho an'ny olona nianatra management dia misy roue de demine zay boribory zay le vato a dia atosika miakatra ohatr' zao tadiova ny vato boribory rehefa ohatra ka atosika miakatra ka janona eo tenatenany a tsy ngidingidina tonga ry ambany ireo fa niezaka atao dia manosika an'io zavatra boribory foana miakatra zany hoe zay no mahatonga na tany amin'ny voalohany hoe ny aki antazonina fa raha vao mijanona dia tena départ zéro io a dia zay zavatra rehetrarehetra zay azontsika tao anatin'ny tetika asa iarahana amin'ny USAID access zay ny fandarana asan zareo a dia raisintsika aki zay a dia mba amin'izay mba eo daholo ny départ amin'ny planification antsika tsirairay avy a io zao any anatiny any hatramin'ny farantaona normalement a mahazo tablety daholo ny CSP rehetrarehetraka Madagasikara
dia ahafahana anatsofoana application ahafahana mijery surveillance tsaraina eo an-dalam-pijerena fanaovana RMA elektronika ministera fanaovana saisie an'io fisina PF-nareo atao tanan'io sur plat tablette sy ny sisa fa lalana anankiray jerena hoe efficace ve ny digitalisation dia tena efficace izy dia miroso ao anatin'izay tsika dia conquera au niveau ny agent communautaire efa miakatra ambony tsika hatrany amin'ny hôpital normalement mahazo an'izay tablette anaovana digitalisation zay mba nanantsika totanisa mety atotanisa tsara fa tanko tsy mety io atotanisa io tsisy mandeha amin'izay loha ny planification ntsika tsiray avy be deaibe tsika planificateur atao anatin'ny ministera atao anatin'ny tevitra ity na ministera na entité hafa zay nataoko hoe iarahantsika tsiray avy manambatra zay akizay dia miara-mirosotsika ao anatin'izay fampandrosoana ny fahasalamam-bahoaka zay ny fananana vahoaka salama nisany anankiray antoka ampandrosany Madagasikara izay dia makasitraka tsika tsirary avy zay tonga eto dia irina fa tetika asa no ny fandaranasa mety hoe mijanona fa ny fiara-miasa mitohy amin'ny fandaranasa hafa indray dia tsika moa zany efa le mpiara mifanaretsaka eto anefa ministera fahasalamana manatsara fahasalamam-bahoaka eto dia miaraka amin'ny fanolotanantsika ahafahantsika manatsara izay fahasalamam-bahoaka izay mankasitraka tompoko lahy mankately tompoko vavy. Ankasitrahantsika Andriamatoa Ministra ny fahasalamana ny amin'izay fandraisam-pitenenana fanakatonana ity atrikasa ity fa ankoatran'izay dia anterina trany ihany koa ny fankasitrahana sy ny fisaorana anao Andriamatoa Ministra sy ny mpiara-miasa aminao akaiky ny amin'ny fahafoizana fotoana tonga taty Tomasina nanome voninahitra izao fotoana izao mitombo ho asina trany tomboko alohany irosotsika amin'ny tapany faharoa dia hiala voly kely indray isika ankafy talenta miaraka amin'ny tarika Jejo Voatavo ankafizo ary tomboko mentsika avy hatrany ny tarika Jejo Voatavo. Ho fanamafisatsika ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamatoa Ministra teo dia andao itsika nao lamako kely ary lamako avereno atambaro sotra tompoko. Amalena di sunatana rewa Nianya roso tangina Amalena di sunatana rewa Voatery ny fitenga reo runanga fatsanay 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 Vidion la setica Ni eftai pamarand dem la butica Si alnya nyando nuanan vatitica
apitso say andro mandray iny keotsika agnakoa kely lalagna ombana nitoaka de misy fisindana atany misy voay tsy melao ladilade voky nitovay de mety mipenakabe niagny aroa sotsagnina amalena nisona taminareo niagny aroa sotsagnina amalena nisona taminareo voatery ny fitegnareo ronagna afatsanay voatery ny fitegnareo ronagna afatsanay voatery ny fitegnareo ronagna afatsanay voky niky malaholaye miodiodegna tsalalaye tsatambo e ny mangy avy tsamikena odegna iamba efotsy ny tegna titely nitarano niatona patora nitarona omaly napandritsa matorya kiverivery vakoratany la magnode kinagna mena rondotsy tanya very vadiko mety ny mba modera fikala raha hory nandosy ny tianya niagny rosotsagina amalena nisona taminareo niagny rosotsagina amalena nisona taminareo misaotra ny tarika jetsy voatavitsika fa tena kanto dia kanto tokoa ny zavatra isaina tolony amin'izao fotoana izao isika dia iroso amin'ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo fitaovam-piasana avy amin'ny USAID Access mariana moa fa ny distrika 7 dia azo izany avokoa fa solotena kosa no andray izany ka asaintsika mpanajana andriamatoa médecin inspecteur Natanambao Manapotsy solotena ny médecin inspecteur ary docteur Serge Raharson taleny fandarana Access no anolotra izany Andriamatoa Atsaina ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ny olo manakaja maro izay manatrika eto manolotra ny araba aloha tompoko voalohateny dia miaraba manokana anao Andriamatoa ministra amin'ny fatokisan'ny fitondram-panjakana anao tafaverina soamantsara eto mbola hiara-iasa aminay ao anatin'izay fotoana mbola vitsivitsy iarahana amin'ny tetikasan'ny USAID Access etoana dia amin'ity lanonana iarahantsika androany ity dia velombolo manao an'izao jeritodika izao velombolo mahita ny engagement ny médecin inspecteur ny EMAD ny EMAR rehetra izay manatrika etona ny engagement ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ary efa betsaka ny vita dia manolotra ny fisaorana manokana tao anatin'izay enitaona izay tompoko ny arahany asa tamin'ny ministère hatrany amin'ny faratampony ka hatraty amin'ny ataoko hoe ny mpanentana ara-pahasalamana betsaka ny mbola miandry antsika ka dia izay atao amin'ny fandarana san'ny USAID Access dia matoky anareo amin'ny fitohizan'ny asa na tsy eotsona azy izay fahaizana kely mba azo ny fampizarana taminareo izay fomba fiasantsika vaovao ny arahana ny asa tao anatin'izay enitaona izay tompoko ary izay ataontsika hoe fomba fijery ny arahana mitondra tao anatin'izay tetikasa izay ka nazahoantsika n'ireo vokatra tsara ireo dia mba manafatrafatra kely hoe araka ny voalazan'Andriamatoa ministra teo hoe tsy misy alatsaka izay aky rehetra dia tano kolokoloy ary ampitombo avo zato eny mba ho soa ho an'ireo mpiara-monina amintsika androany dia misy an'ireto fitaovana vitsivitsy reto santionany ihany moa ny eto izay fitaovana ny arahantsika ny asa tao anatin'izay dimy enitaona ny arahana teto izay dia apetraka aminareo
mba ho fitohizan'ny asa santionany ihany no eto a ary ianao moa médecin inspecteur moa zany misolo teny ny namanao sy ny mpiara-miasa rehetra any amin'ny emady a dia atolotra mpanajana tompoko ireto a mba ho fitohizan'ny asantsika misy fitaovana vitsivitsy reto santionany a groupe électrogène imprimante ordinateur mba ahafahana manohy an'izay asa rehetra nataontsika dia anao sy ny taratasitsika sy anao rehefa avy eo a atolotra anao angamba ny fitenenana aloha amin'izay makasitraka tompoko makasitraka tompoko na ny fitenenana mbola miafaly miarabana andreo mitoministra tonga eto aminay ho atsika tsy sirairay misy mo fitenena hoe raha misy manome kinga miteny hoe misaotra tompoko zay loatra fa dia ny ravina hony be doladola ny rivotra be tositosy fa ny ranomasina mafy manonja fa izao fanomezana zao kosa tompoko ny soa sy ny tsara ny atiaponay dia faly misaotra anareo projet EACD accessy nanome zao fitaovana izao fanampin'izany ny fisaorana zany tompoko tsy avahana toy ny taniketsa na soretana toy ny volo hoany tsirairay avy dia makasitraka tompoko makatelina tompoko vava saotra tompoko ia akasitrahantsika ny USAID access ny amin'izay fanolorana ny fitaovam-piasana ho an'ny distrika izay andeha antsika hiaraka hitehaka indray mandeha ho mariky ny fifaliana sy ny fisaorana azy ireo zao isika dia hiroso amin'ny fakana sary izay manamarika ny andro anio ka dia manasa ireo tompony andraikitry ny serasera ao amin'ny fandarana asa USAID access ny amin'ny fandaminana izany
eny ary iroso avy hatrany a amin'ny fitsidiana iretsy postera reto itsika dia ny fandaminana dia ireto manam-pahefana reto ihany a no andeha hiteta izany postera izany a fa isika rehetra kosa dia mijanona eo am-pitoerana satria andeha mivantana ato amin'ny écran ny fitsidiana izay ataon'izy ireo. Asitsika feokira malefadefaka ihany ao anatin'izay a. Manasantsika ary tompoko a mba hijery an'ireto sary izay efa nomanina eny taona niarahana tamin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fandaharana asa USAID Access dia nandritra an'izay eny taona izay a dia misy sary notsongaina isaky ny distrika mba nasanantsika hiarahana miaina aminay. Fanomboantsika anazy ny sary avy aty Tomasina. Tomasina sy ny tora-pasikany malaza amin'ny tora-pasikany aty izay mahafinaritra ny morontsiraka. Ny hanomboantsika anazy dia ireo ny vehivavy fahasalamana aty Atsinanana. Tsikitsiky fatratra, manofahofa tanana, kopakopa tanana, miarabantsika rehetra. Mivoy ny miralenta. Dia manaraka an'izay dia hitantsika eo fa miaraka miombinantoka amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny commune mba hanao an'ny fivoriana CCDS Kosana izay ahafahana mamolavola drafitrasa hanatsarana hatrany ny fahasalamam-bahoaka. Kisaka kely indray tsika eny tompoko. Raha tato amin'ny Atsinanana zao dia sarin'ny vehivavy reto zany zao tsy misy sarin'ny ministra. Tato amin'ny manaraka tato zao ny Tomasina dia nahazo ny tantsoroka avy any amin'ny DSSB tamin'ny fanaovana ny AIM AQS clinique fanatsarana ny kalitao ny asa eny amin'ny hôpitaly sy eny amin'ny CSB. Tonga soa indray eto Brickaville sy ny ravinala ny ravinakondro. Tonga eto Brickaville tsika dia tonga dia hitatsika avy hatrany ny engagement an'ireo manam-pahefana ny monsieur le maire tamin'ny ferahana tamin'ireto tanora filamatra, tanora ao amin'ny coin jeune izay voahofana tamin'ny fananahana ara-pahasalamana ka afaka mijoro vavolombelona sy manao sensibilisation amin'ireo tanora namany mba hiaro-tena amin'ny voaka tsy irina. Ankoatran'izany dia efa samy laza ireo EMAD ao Brickaville fa nahavita fiofanana resaka management sy leadership ka manatsara ny fahafahana mitantana ny fitantanana ao amin'ny district. Manarak'izay indray zany dia hitatsika eto sary nitsongain'ny Brickaville ny fidinana ifotony amin'ny fanaovana vaksiny. Manohana hatrany ny fanaovana vaksiny koa mantsy ny programan'asa USAID Access. Entina any amin'ny Tomasina faharoa indray tsika. District amin'ny Tomasina faharoa moa zany dia malaza amin'ny vokatra na ankoatran'izany na vokatra momba ny voankazo. Distrikany Tomasina faharoa dia toerana matetika zany tsy diany ireo manam-pahefana isan'ambaratonga. Ty sary ety zao dia hitantsika fa ireo ny sarin'ilay couple lazaina teo 5 sy doda izay say mijoro vavolombelona amin'ny tsy fanaovana intsony ny fangerezana ankalamanjana. Ny laboratoire de développement de compétences ao amin'ny Toamasina faharoa ny EMAD mihitsy zany no mirotsaka mampiofana ireo agent de santé. Manana mpanofana maro ihany koa manko zany ny avy eto amin'ny bureau régional de formation.
kisaka any Tanambao-Manampontsitsika. Tanambao-Manampontsy dia toerana sarodalana. Sarodalana sady azo lazaina zany izy hoe enclavé. Fa tsy mahasakana ny fahalaviran-tany sy ny enclavement zany fa hitantsika eto fa tonga tany ny talehanay zany tonga tany manao célébration eto journée mondiale ny don de sang. Misaotra tale. Dia manaraka eto indray dia hitantsika ny engagement any communauté matoa tafita commune championne ny Tanambao-Manampontsy. Misy dingana maromaro sy fenitra maromaro ara-pahasalamana zany io, na eo mpanentana ara-pahasalamana zany, na ny fokotany, na ny mpifankatia, na ny ankohonana, dia nahazo fenitra avo be matoa tafita amin'izay atao hoe commune championne zay ny tao Tanambao-Manampontsy. Formation laïque zany izay natrehan'ny district maromaro atao anatin'izany indray zany zao ny Manampontsy sy ny Vatomandry. Engagement communautaire hatrany no entintsika isantarana neny Vatomandry. Rehefa manaiky zany ny vahoaka fa anatsara ny fahasalamana dia reo izy reo hitantsika fa mandray angady, misoroka bozaka, manadio ny manodidina rehetra ny tompo-pahasalamana. Ireto indray zany zao dia ireo mpanentana ara-pahasalamana, ireo nanao Comcare, ireo mikirakira ny teknôlôjia avolenta raha amin'ity sary avy any Vatomandry ity. Laboratoire de développement de compétences ny Vatomandry indray manaraka. Hitantsika eo fa rehefa miofana ny agent de santé mpiasa amin'ny fahasalamana dia mbola mampiasa aloha an'itony saribakolona hoe mannequin. Eto izy zao dia manao réanimation an'ilay zaza voateraka. Atomboka mannequin aloha ilay izy dia avy eo rehefa tena tonga any amin'ny CSB dia afaka avy hatrany mampiatra fahaiza-manao amin'ny zaza mena vava. Miaraka manao vaksiny amin'ny mpiasan'ny fahasalamana avokoa na ny ASE na ireo olona eny fotony zany hitantsika zao fa misy fanaovam-vaksiny Covid eo ary ato indray zany ny fanaovana vaksiny polio sy kitrotro. Kisaka kely any Mahanoritsika. Mahanoro tsy miroro, tsy mandrimandry. Hitantsika avy hatrany ny sary. Jejojejo mihitsy ry zareo voamamy, fikambanana voamamy ao Mahanoro. Fikambanana voamamy moa zany dia le miaraka manao tahiry ny fahasalamana, anatsarana ny fahasalamana sy anatsarana ny fiainana andavanandro. Tamin'ity sehatra hetsika anankiray ity zao dia avy nanao tetezana zareo tany Mahanoro tao amin'ny toerana commune atao hoe Ambodibonary io, ary ny fikambanana voamamy no niantoka zato isan-jato ny hetsika sy ny nofokena mitampihavanana. Filazana zany zay fa tena engagé, avolenta mihitsy ny engagement communautaire tao. Ireto indray manaraka atao Mahanoro ihany ny mpanentana ara-pahasalamanatsika rehefa avy niofana amin'ny fandraisana an-tanana ireo zaza tratran'ny paludisme. Mbola Mahanoro hatrany zany ato ambony sarin'ny LDC fa ato ambany kosany dia ireo tanora ny CEG Mahanoro ao amin'ny coin jeune TAF. Tonga soa tia Marilambo indray tsika. Marilambo dia tanàna district tena anisany enclavé indrindra sy sarodalana indrindra amin'ny faritra Atsinanana. Na izany aza nefany dia tazantsika eto fa ireto zao ny entana namen'ny Projectacure zany namen'ny USAID access ihany koa zany tamin'ny alalan'ny Projectacure lit d'examen zao izy io. Dia ireo mponina
ao amarolambo mihitsy no manolo tena ilanja ny entana mandra-patonga any amarolambo na dia fantatritsika aza ny fahasarotan-dalana dia ireo zareo vonona nitondra ny anjara entana. Nisy roa conteneur moa zany ny entana natolotry ny access tamin'izany fotoana zany. Tanora filamatra tonga hatrany amarolambo. Sary manaraka indray zany dia hita zany ny ASEA misy tantsoroka natao ho an'ny reto ASE reto. Io zao izy falifaly ery miaraka maka sary amin'ilay bisikleta izay anisany nomeny tetika asa ihany koa mba ahafahany mivezivezy manao tantsoroka ireo namany satria ASE relais mankony izy io. Dia eto am-pamaranana zany dia misy an'ireo journée maromaro internationale izay anisany nitohanany access ihany koa dia niarahana tamin'ny reto mpiasan'ny fahasalamana tao Marolambo. Arak'izany dia mino sy matoky izahay fa raha nandritra an'izay enitaona niarahana ny asa izay dia tsapa zany ny engagement amin'ny isan'ambaratonga eto amin'ny faritra Atsinanana ka mino sy matoky izahay fa samy teny avy hatrany ireo mpiara-miasa aminay fa vitany samy rery ny asa. Misaotra tompoko. Eny ary dia zao dia hitsidika ireo tranoeva atsy ivelany ireo manam-pahefana ka hitarika azy ireo amin'izany ny taleny fandaharana asa access eto Madagasikara. Sika rehetra mbola mijanona eo an-toerana ihany manaraka izany atao anatin'ny écran.
vola dia agnatin'izay zany zay mpanakalotra ekefa mandamona ny tatitra RMA dia manangona zay bon de commande zay dia manambotra n'izay le bon de commande compilé zay atolotra ho an'ny CFCSB. Misaotra Andriamatoa Ministra fa nahazo fiofanana zay misaotra ny projet access USAID fa azonay ny fahaizana zany fahaizana zany tsy ho hainy mpangalatra angalarina aminay fa hitoetra aminay mandrakizay ary ho ampitahinay agny amin'ny vahoaka zay miara-monina aminay dia magnantegna mampanantegna anareo zay efa hoe ny anivon'ny fiarahamonina misy anay mandrakariva ary vonona anohy ny asa hatrany dia misaotra betsaka tompoko ny aino hatramin'ny farany. Mangatsitraka Fidelisy misy fanamariana. Nisy tanitsika faharoa tompoko dia illustration na CSB tsotra ohatran'ny mahazatra ihany saingy exceptionnellement ny CSB zay tarian-drasazy ladina CSB 2 an'ny ampasi-madinika dia nahazo fifanana manokana moa zany ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny CSB dia site de stage clinique ry zareo dia angamba tolotra andrasazy ladina izay chef CSB mavitrika ny fitenena ny présenté aminao Andriamatoa Ministra. Saotra betsaka nanome fitenena miarahaba Andriamatoa Ministra sy anareo olo manan-kaja mpiaradia aminy tonga soa eto amin'ny CSB2 ampasi-madinika. Ny CSB2 ampasi-madinika moa zany amin'izay maha CSB2 na zay dia manome retolotra ara-pahasalamana na ny paquet minimum d'activité izay mifanaraka aminy toy ny fandraisana marary, fizaham-pahasalamana, fanaovana testa tazomoka, fisafoana kibo, fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ary ny fanaovana vaksiny. Isan'ny CSB iray notohana ny tetikasa USAID access ny CSB2 ampasi-madinika. Anisan'izany ny renforcement des compétences ho anay agent de santé ohatra fotsiny ny santé maternelle et néonatale, ny gestion des intrants de santé ary ny formation des formateurs ho entinay hanofanana ireo agent communautaire. Teo ihany koa zany ny fampitaovana toana tamin'ny fampitaovana zany toy ny fandriana, ny kidory, ny table d'accouchement entina hanatsarana ny fahasalamana eny fotony. Dia koa ny registre andraisanareo atotanisa isan'andro. Dia koa les approches AQS assurance qualité des soins izay nahitana CSB performant ary agent de santé performant izay dia manana rasazy anankiray afaka manao encadreur zany hoe manamafy ny fahaiza-manao anay mpiara-miasa sy ireo agent de santé manodidina CSB manodidina anay zany afaka manao renforcement des compétences eo aminay. Teo ihany koa ny approche TTM tombo-pahasalamana, tomombana sy mahomby izay nanaovana tombanezaka ka natratrarana salanisa mihoatra ny 7 isan-jato. Dia nisy koa le mendrika salama izay nipaka tamin'ny vahoaka nahitana ny ankonana mendrika salama, mpifankatia mendrika salama, fokotany ary commune sy ny afara tamin'ny CSB mendrika salama. Tsy adino ny fikirakirana ny antotanisa toy ny dashboard izay andrefesana ireo indicateur, ahitana indicateur 4.0 izy ka andraisana andraisana fepetra zany le milokoloko. Dia raha ohatra ka misy zavatra tokony atao na action dia entina eny anivon'ny agent communautaire indray mandeha isam-bolana. Dia ary anaovana drafitrasa miaraka amin'ny CCDS COSAN isaka 3 volana. Tsy adino koa ny fampiasana ny application Comcare izay ahitana ny superviseur des AC sy ny e-learning izay ifandraisan'ny agent communautaire sy ny CFCSB
raha ohatra ka misy tranga miseho any amin'ny fokotany dia maray afatra ny CFCSB ohatra fotsiny hoe fatapahana fanafody any amin'ny toby dia fandefasana zaza na reny amin'ny CSB. Ny e-learning indray amin'izay e-learning zay fanovozam-pahalalana hoentina anaovana renforcement des compétences en ligne. Ahitana ireo formation ohatra hoe réanimation néonatale, fampiasana artésinate raha ohatra ka tsy tadidy dia afaka mianatra ao dia avy eo manamafy any amin'ny LDC laboratoire des compétences. Feno zany nafinaritra ny fiarahana sy ny tohana nataony USAID Access ary nitondra soa ho any ampiasan'ny fahasalamana. Dia ny hitazomany anazy tsy ho very zany sisa no ataony ampiasan'ny fahasalamana. Saotra tompoko. Makasitraka rasazy saotra betsaka amin'ny asa vita. Farany laboratoire de développement des compétences. Ya, dia manatitra ny araba indray mato ministre eto indray zany ny laboratoire de développement des compétences simulation ny ao Thomasina 2 izay etsy amin'ny hôpital kely moa zany no tena toerana misy azy fa nafindrana eto an'le stand dia atolotra anareo zany Dr Bodo izay tompona raikitra voalohany ao amin'ny LDC ny Thomasina faharoa. Anao fitenena tompoko. Miaraba Andriamatoa Ministra dia miaraba ihany koa ireo olo manan-kaja izay miaraka aminao amin'izao fotoana izao. Tonga soa eto amin'ny laboratoire de développement de compétences en Thomasina faharoa. Dr Bodo no manoloana anao gestionnaire de LDC ny Thomasina faharoa. Araka izany anarany izany dia toerana hanovozana fahalalana, anaovana renforcement de compétences izy ity. Ny agent de santé rehetra amin'ny Thomasina faharoa dia afaka misitraka azy avokoa. Manomboka mbola tsy miasa fa vao andeha hiasa dia miditra tsy maintsy miditra ato dia manomboka any amin'ny ny imprégnation amin'ny document rehetrarehetra ny OG rehetrarehetra fikirakirana mandalo ny amin'ny rehefa manao simulation sy pratique dia jusqu'any amin'ny famenonany tableau de bord sy analyse mahafehan'izay zany zareo izay vao afaka mandeha miantsehatra. Ao ihany koa ireo olona efa miasa dia arakaraky ny filany aloha dia faharoa arakaraky ny ihany koa information izay nataony dia izay thématique ataony afaka ampiariny anaovany simulation atao amin'ny laboratoire sy manao validation de compétences. Eo ihany koa hoe raha ohatra hoe izy manana volonté zany andeha hanao fahalalana dia misokatra ho anazy ny laboratoire de développement de compétences. Manana formateur qualifié 10 zay dia encadreur clinique efatra mandray an-tanana ireo agent de santé ireo. Izany rehetra izany no tanteraka sy lavirary dia no fiara-miasa amin'ny ministère ny fahasalamana, fahasalamam-bahoaka sy ny USAID Access. Dia ho an'ny IPF zany ity fanaovana rehefa misy hémorragie post-partum dia ity ny fanaovana simulation na implant. Makasitraka Dr Bodo, ity moa zany no stand farany no karakaraina androany fa tsy haiko raha Andriamatoa Ministra na misy fanamarihana na tonga dia androso avy hatrany amin'ny fiara-miala etaetsika. Misaotra betsaka tompoko dia makasitraka anareo rehetra olo manan-kaja nanatrika androany dia mandroso tompoko ato amin'ny fiara-miala etaetsika. Misaotra tompoko. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay ny fotoana izay narahantsika teto ka dia makasitraka antsika rehetra tonga nanatrika sady naharitra hatramin'ny farany niatrika asa izay nanehoana tamintsika ny vokatra azo tamin'ny fiarah-miasa ny fandarana Access sy ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana. Ka ho mariky ny hafaliana sy amaranana ny fiarahana dia misy tsaingoka zogoka no manana mba hiarahantsika mifaly amin'izao andro malaza izao ka toy izao ny fandaminana ny amin'izany. Ho amin'ny manam-pahefana dia efa any moa zany zareo fa itsika rehetra izay tavela eto kosa dia misy hôtesse hitondra antsika hiakatra any ambony satria any no toerana anaovantsika izany. Dia any ambony ihany koa isika no mikarakara ireo resaka fandraisana an-tanana sy ny taratasy rehetra.